Miarabantsika rehetra tokolasy tokoavy amin'izao maraindraina ny alatsinainy fa 7 volana May 2024 izao. Miaraka ao anatin'ity fandarina miara-manonja ity isika menakavy. Miaraba ihany koa ireo namana teknisiana izay miasa ao ambadiky ny sary sy ny feo hampiaina hiaraka amintsika ny fandarina miara-manonja amin'izao maraina izao. Ny teknisiana eto amin'ny MBS sy ireo eninivon'ny radio Mada. Ireo teknisiana ihany koa izay any amin'ny faritra rehetra dia arabaitsika mampita ny sary sy ny feo amin'ny alalan'ireo tambajotra sosialy izany sy ny radio mazava ho azy. Isika mpanaraka any ampitan-dranomasina sy ny eto an-toerana dia hitondranay izay araba izay. Ny fanamarena angamba ety am-piandohany ny adevitra dia ny hitondrantsika aloha zany ny iny firaritso mandrakariva ho anina mantsika satria mbola tsy tafaraka amintsika hatrany Rina Arabe Mananjara noho izay mbola toe-pahasalamana izay mbola mitohy miandalana moa izay fitsaboana azy izay everitsika fa ao anatin'ny andro vitsivitsy dia iverina amin'ny tanjany Rina Arabe Mananjara ary dia hiara-dalana amintsika zay moa no fanirina zany mbola anatin'ny fikarakarana izy amin'izao fotoana izao ary mbola manohy ny fitsaboana izay arahy maso akaiky dia akaiky raha ny vaovao fantatra izay ny fampiresahana tamin'izany mialohan'ny nidirana teto amin'ny plateau izay hanefasantsika ity fandarana ity. Arak'izany efa nampitaina ho an'ny namana ary hitany avokoa ireny afatra izay nomentsika mpanaraka ny miara-manonja ho an'ny Rina Arabe Mananjara ireny mahakasika indrindra izay toe-pahasalamany sy ny firaritso sy ny fakahirezana avy amintsika menakavy izany fa dia aterina hatrany amin'ny hoe matanjaha mandrakariva namana ary iverina tsy ela hiaraka amin'ny mpanaraka sy ny mpiara-manonja eto an-toerana sy any ampitan-dranomasina rehefa tonga izay fotoana izay hananana ny tanjaka sy hiverenana fahasalamana tsara izay. Zay ny amin'iny fa marobe ny zavatra horesahantsika amin'ity androany ity mahakasika ny fiainan'ny firenena amin'ny ankapobeny. Manana ny vaovao ambara isika mahakasika indrindra ny fitsidihan'ny filoham-pirenena izay tany Atsimo Atsinanana tamin'ny faran'ny herinandro teo. Manana ny vaovao tianambara ihany koa tsika mahakasika ny fihaonan'ny antoko TGV izay mpanohana ny fitondrana tany avaratry ny nosy tamin'ny faran'ny herinandro teo. Ireo rehetrarehetra eo dia samy azotsika akony avokoa sy vaovao hivelan'izay vaovao izay fantatsika moa zany ny amin'ny hoe tosiky ny communication avy amin'ny fitondram-panjakana manatsara ny endriky ny dia ataon'izy ireo sy ny fitondram-panjakana amin'ny zavatra izay ataon'izy ireo fa itsika koa nefa eo anelanelan'izany rehetrarehetra izany dia misy vaovao takonela ihany koa izay hananantsika reny loharano samy hafa ireny dia izahantsika no mitondra azy atao anatin'ny fandaharana araka ny fandaminana izany. Ny akon'ny fihaonana satria nisy ny science d'information zany tamin'ireo ino moa zany partie prenante reo mpisehatra mpandray anjara acteur politique ny marina kokoa tamin'ny faran'ny herinandro teo tetsy amin'ny Novotel Hivandry izay nataony ny mpikambana eo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ary dia nisy ny fifanatrehana tamin'ireo efa kandida niatrika fifidianana filoham-pirenena teo aloha ary ireo antoko politika nanana kandida sy ireo mpisehatra ara-politika zany teto amin'ny firenena ka fihaonan-dehibe nahafahana nanitsy ny adevitra amin'izany fitsarana avo momba ny lalam-panorenana zany no notanterahana tamin'izay fihaonana tamin'ny faran'ny herinandro izay dia hitondrantsika ny fanadihadiana zany satria niatrika izany ny filoha Marc Ravalomanana sy ny délégation ny antoko tiako Madagasikara izay nahitana ireo pro-politika sy ny solombavamboaka moa zany dia nisy ny adevitra mifanaovana tamin'izay ary namaly ireo resaka samihafa mahakasika azy ny ACC moa zany tao anatin'izany adevitra izany. Hiverenantsika hitondrana ny adevitra zany satria tamin'ny faran'ny herinandro tsika tsy afaka mifampiresaka amin'izany satria tao anatin'le fihaonana mihitsiny zany
ny ACC sy ny antoko politika dia tsy afaka nitatotra an'izay tsika fa rehefa mivoaka ny vaovao dia ho tateritsika tahaka zao izy efa nentina teto ny vaovao ny MBS any zany adevitra rehetra zany fa hiverenantsika ny hitondra azy eto anivon'ny fandaharana zany satria isika hatrany dia ananitrikitrika mihitsy ny amin'ny fomba fiasan'ny ACC ka tsy hoe ny ACC amin'izao fotoan'izao rery ihany fa hatramin'ny ACC teo aloha dia nitrikitrehantsika mihitsy ny amin'ny hoe tsy mety ary tsy manaja andreo andin-dalàna sy rijaten-dalàna ary indrindrandrindra raha mpiambina ny lalam-pandroena izy ireo dia tsy manaja n'izay endriky lalam-pandroena izay ny Filomarka Ravalomanana moa dia mazava ny azy ny amin'ny tena mametraka an'izay stabilité politika zay ny ACC kanefa rehefa jerevana le izy ny zava-misy amin'izao fotoan'izao dia ny fanapahan-kevitra ny raisin'ny ACC dia mitondra makany amin'izay korotana izay ary tsy filamina toeran'ny fanjakana mihitsy zay ajoro ao anatin'izany lalam-pandroenina izany dia hitondrantsika ny fandalinana ny fanadihadiana zany rehetrarehetra izany fa amin'ity androany ity ihany koa dia rasantsika ny fivoaran'ny raharaha zay haninjehana ny Clémence sy Lili Rafarala ary ireo mpanolotsaina 5 ambiny zany eny anivon'ny fitsarana satria ny mpanolotsaina ny tanàna zay miaraka amin'izy ireo Ramatoa Lalatiana sy mpanolotsaina tanàna iray tsy miankina no manao zany ny fitorenana izy ireo mikasika ny hoe fanalam-baraka sy teny-dratsy zany raha ny nambara tao anatin'ny loharaham-baovao zay voarahintsika ka tamin'ny tapabolana lasa ny karanty raharaha ty teny anivon'ny cybercriminalité dia nandeha teny amin'ny fitsarana nosy zany de ferment tany amin'ny parquet dia noraisiny teo anivon'ny juge d'instruction dia fatatsika zany fa placer zareo sous contrôle judiciaire zany na arahamaso eo anivon'ny fitsarana ho an'izy roa miravavy zany fa ho amin'ny 5 ambiny ireo mpanolotsaina ny tanàna zay misy pasteur ao anatin'izany misy raha aman-dreny ao anatin'izany misy an'ireo mpikatroka tiako Madagasikara zay eny anivon'ny fototra samy hafa eny zay mpanolotsaina ny tanàna ao anatin'izany dia nahazo fahafahana vonjimaika zany raha toka tratran'izay fanenjehana ny hoe firaisana tsy kombakomba niaraka amin'izy mirahavavy izay dia nahazo LP zany izy 5 mirahalahy mianaka fa izy mirahavavy kosa dia henjehana ao anatin'izay hoe sous contrôle judiciaire tsy mahazo mivoaka mifaritra tsy mahazo manao publication sy manao fandarina mendrika manona anaran'olona sy ny sisa ka androany zany de mbola miditra anatin'ny fanadihadiana ny raharaha zany zay handeha lalindalina kokoa mahakasika ity raharaha ty tamin'ny tapabolana lasa iny dia tany hoany amin'ny tamin'ny folo sasany alina tany hoany angambany na tamin'ny folo mahery tany hoany vao afaka teny anivon'ny fitsarana izy reto raha toka efa nanomboka tamin'ny 7 voramaraina no efa nandeha teny anivon'ny sampana mpanadiady ny ady eloka mahakasika indrindra ny resaka cybercriminalité ary dia avy eo nakany anosy ry zareo zany teny amin'ny lapan'ny fitsarana zany rehetrarehetra izany ny hitondrantsika ny adevitra sy ny fivoarany vaovao satria tsika moa zany hatrany hatrany dia mampita ny vaovao zay heverintsika zany fa tokony fantatry ny be sy maro dia ampitaina zany vaovao izany rehefa voaray atsika eto zany ahoana ny fizotry ny raharaha samihafa moa mahakasika ity anenjehana ireo mpanolotsaina ny tanàna ity fa raha ny lafo mba fantatsika ihany koa dia misy piasa ny commune urbaine Antananarivo zay fantatsika ohatrany hoe manana olana ihany koa zany amin'izao fotoana izao dia mbola mitrandraka ny loharanom-baovao tsika mahakasika an'izany eo anivon'ny commune urbaine Antananarivo amin'ireo piasa zay vitsivitsy maromaro zay voalaza fa manana olana ireo zany dia mikariko an'izay vaovao zay tsika mba hahafahana mizara eto amintsika zany fa zay ny amin'iny fa tafaran'ny herinandro teo ihany koa zany dia nanatotosa hetsika fitsangatsangana sy famondronana hery ny RMDM tato anatin'ny faritra Analamanga dia totosa tsakany sandiavana zany teny amin'ny place de l'amitié teny Amboanjobe zay nafahan'izy ireo aloha ny ainga voalohany sy ny fampitafatafa ny fandray ny fampiresaka tao anatin'izay fotoana fanomanana zay fole fotoana zay nanomanana sy nafahana nanao an'le communication fa naizanana zany ara dia tanteraka somatsara ny fionana zay tanterahany RMDM zany ao anatin'izay faritra Analamanga izay ny vaovao ihany koa dia mifanenjana
ny CCS ary am'ty herinandro ty moa zany dia anatanteraka assemblée générale ny CCS nareo mpampianatra mpikaroka mpampianatra hoan'ny eto Antananarivo dia ho tanterahany zay azy zay fa ny CCS sy ny ACC ko nisy taratasy navoaka ny CCS ho vakitsika rehefa aveo zany satria manana olana eo am'ilay lalàna eo am'le fizakantena ny CCS zany ary misy efa endriky ny famohan-dalàna roa zany eo anivon'ny ACC makasika nyty adevitra ity dia mifanenjana le tady eo am'izay andraikitra sy zay ho fijoroany université mpanjakana sy mpampianatra mpikaroka zay fa voatsela koa nefa vao tamin'ny herinandro io dia nanao zay fietsehana zay ny teo anivon'ireo mpandrara eo anivon'ny université zany ny taky ny karamana PAT io ny mpianatra de mbola tsy milamina lay resaka boursa zay noresahantsika nandritry ny herinandro maromaro izany fa rehefa miresaka karamitsika de mbola minainaina ary tena miantso vonjy tanteraka mihitsy ny mpiasa eo anivon'ny kroma zany na kromita malagasy makasika indrindra mbola tsy fahazon'izy ireo karama nandritry n'izay 3 taona izay 3 taona zay fantatsika fa anendriamena Breville no esahan'izy ireo ka ny antsony amin'ny hoe inona ny zavatra tokony fandraisana ndraikitry ny fanjakana foibe sy ny tena mpitatana satria misy fangalam-pery ataon'ny mpitatana ny orinasa ary fantatry ny fanjakana fa misy mpitatana ny orinasa zay tsy ao anatin'ny fahombiazana fitatana an'izany orinasa zany am'izao fotoana zao ary tena mampitaraina an'ireo mpiasa kanefa dia miravoravo tanana ve na minitsy mandray andraikitra na ataontsika hoe tena mbola tsy lahara-pahamena ho an'ny fitondram-panjakana ny olona n'ireo mpiasa eo anivon'ny kroma am'izao fotoana izao kanefa de misy ihany ny asa fidiram-bola zay tokony ahafahana manefa an'ireo karamampiasa zany na any Andrimeny io na any am'ireo faritra zay misy an'ireo tanimbolamena ny kroma any avaratry ny nosy de eo no anairam-piasa ny amin'ny ahoana ny fitsinjovana an'izy ireo satria mampianajanaka ary minakanina manao ny asa mandrarahany ireo mpiasa manodidina 500 any am'izany Breville misy ny kroma izany zany rehetrarehetra zany dia hezahantsika ny hitondra an'ireo lafim-baovao kely samihafa mitsaingitsaingika fanadihadiana elanelany eny mba ahafahantsika zany mitondra andraraha eo anatrehan'ny besinimaro farany na alohan'ny farany zany am'ireo fanomezam-baovao zay tokony ho resahantsika fantatsika zany fa raha ny zafady ny vaovao tamin'ny faran'ny herinandro teo dia nisy mpiasa teo anivon'ny Air Madagasikara zany zay no tanana zany teny anivon'ny fitazomana an'ireo andromaso zany na garde à vue zany makasika indrindra ny zava-misy teo anivon'ny serana mpiara-manidina izany zava-misy eo anivon'ny serana mpiara-manidina zany de hoe misy entana zany zay nandrasana ka tsy tonga tompon'andraikitra ambony eto amin'ny firenena ka anisany nahazony zany mpiasa izany tsiny zany tam'izay hoe tsy fanaraha-maso an'ireo entana ireo mpivezivezy anivon'ny serana mpiara-manidina entana tompon'andraikitrim-panjakana ambony moa zany no voaresaka atao ambadika zany rehetrarehetra zany ka natao an'izay gavy zay na garde à vue an'izay mpiasa izay ny vaovao dia mbola hezahantsika ho alaina ihany hoe nanahoana ny efarany ary tsy maintsy tena tonga tam'izany ve ilay fandraisana fanapahan-kevitra ho ana tompon'andraiky mpahefana ambony ary am'izany adevitra zany de hoe raha ohatra lizy ka tsy na mety ho faute professionnelle inona ny tokony fifampiresahana tao ambadika zany rehetrarehetra izany satria tsisy anao fananina amina raharaha tahaka izao dia rahantsika maso akaiky izany rehefa misy ny fivoarany vaovao satria tsika moa zany mitrandraka ny vaovao isanandro de ho tanterina amintsika zany rehetrarehetra zany farany maraparanantsika ny adevitra mahakasika indrindra reo vaovao zay tiatsika hoentina ho mariana dia mahakasika ny zava-misy zany zay akalazaina am'ty herinandro ty inona moa zany de hoe hahatsiaro ny 15 taona ny tolona natao ny 13 Mey 1770 zany isika zay antony tonga ny kianja ny 13 Mey Analakely io 15 taona zany 12 sy 1770 dikan'izay betsaka ny lalana ny lalovan'izay fiatrehana ilay kianja izay amin'ny lafiny anankiray sy ny tolona nandalo teo amin'io kianja io amin'ny lafiny faharoa ary ny
mety hoendriky ny hoe nakaizy Madagasikara am'izao fotoana izao raha trésime nresahantsika vendredi 13 moa izy am'ty andro tsy tiany zareo frantsay mihitsiny sy ny européane zany vendredi 13 zany na zoma 30 fa itsika moa tsy de manana olana am'zany fa ohatrany hoe mifanandry fotsiny lay daty sy lay andro zany amin'io fotoana io fa hitondrantsika fanadiadiny zany rehefa mandeha misotra mindalina eo hitantsika eo any izany solomagomboka zay iaraka amintsika fa mbola tsy afaka miteny an'izany satria mbola tsisy tonga ety amin'ny toerana moa zany zareo dia horesana amintsika rehefa aveo satria misy ny fandaminana eo amin'izay hiatrika ny fandarantsika izay lasaritsika fa ny anomboantsika azy zay veritsika fa zava-dehibe ary tsy azo atao tsinitsinina mihitsy ny ty adevitra zay ny fanatrehany mpanao politika ny candidat teo aloha zay tena nanandrara fitenenana ary ny teny zava-misy teo anivony zany ACC zany sy ny nataon'ny ACC teo aloha ary matahotra ny mbola holovainy ty ACC am'izao fotoana ity satria tataka zay le sary am'izao fotoana izao ary mampatahotra ny endriky ny fifidianana ho avy izany rehetrarehetra izany dia nisy le fiona teny amin'ny Novotel tamin'ny falan'herinandro teo marimaminako dia tamin'ny zoma falan'herinandro teo ka ho alefatsika aloha zany ny élément ny mpanao gazety zay tatonivon'ny MBS mitatitra am'izay zava-misy zay indrindrandrindra ny adevitra ny resaka ny eto ny filoha Marc Ravalomanana zay candidat filoham-pirenena tamin'ny taona 2024 ary tena victime ny voka-pifidianana zay niainga avy any anivon'ny CENI ary tonga taty anivon'ny ACC tamin'ny fifidianana farany teo 2024 ary fototr'olana zany kanefa dia no zay hoe lafy ny fitsonjovana mandrakariva am'izay tombontsoa ny firenena zay dia nampanginina zay mety hoe alahelo tao anatin'izany kanefa misy zavatra marobe tsy mitombona mamohany zany ny zava-misy zay miseho am'izao fotoana zao amin'ny fomba fihetsiky ny ACC ka io fiolana io nahafahan'ny filoha Marc Ravalomanana ny teny manoloana an'ireo mpikambana eo anivon'ny ACC ireo tsy fanjariana rehetra zany nateraka zay fanapahan-kevitra sy fomba fiasan'ny ACC indrindra ny teo aloha zay ary atahorana holovaina ty ACC vaovao ity ka ho arahantsika aloha zany ny famitianam-baovao hoentin'ny mpanao gazety ny MBS de rehefa aveo tsika verina ao anatin'ny fanadihadiana sy ny fandalinana izany raharaha izany ndao ara namana teknisianina ny joro amin'ny maray aman-dren'ny malagasy azy hatrany ny filoha Marc Ravalomanana raha tonga namaly ny fanasana izay nataony mpikambana vaovao eo anivon'ny ACC omaly ny fatoka tanteraka tany amin'ny hoavy ny firenena sy ny vahoaka malagasy ny fandraisam-pitenenany ka teboka voalohany ny resandry ny momba ny fitoniana na ny stabilité izay isan'ny fosotra mampahantra ny malagasy ankehitriny dia hoy aho hoe raha mbola misy kio farany tsy fona ny fanatenako ty le fanatenako ty ny haute cour constitutionnelle dia anisany anankiray eto amin'ny androm-panjakana miantoko ny stabilité politique miantoko fampampifoana firenena ary indrindra miantoka ny filaminana eto amin'ny tany sy ny fanjakana fantatra ireo tsara zahany voalaza teo daholo izy ireo ny fahoriana mahazo mivoaka amin'izao fotoana izao dia mivokatra ny tsy fisian'ny stabilité politique na inona ataon'ireo manam-pahaizana sy milaza azy hoe tena mpanao politika mahay na olona professionnel amin'ny fandrarahana tsy andeha misy ty raha tsy anareo ACC no tena mametaka tsara ny toerana misy anareo ankoatra izay dia nahitsy ihany koa ny filoha Marc Ravalomanana raha niresaka mahakasika ny fanajana lalam-pandrenana tsy hita ao anatin'ny lalam-pandrenana izay midika ho fandrikan-dalàna ny anarana gouvernoura kanefa dia tsy miteny ny ACC dia raha malalana io fa ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana no miantoko io aminareo ny lalam-pandrenana firenena anankiray tambony tany zay nilazanao tamin'ny voalohany tamin'ny fanokafana dia tsy maintsy manaja tsara toy ny andraka Andriamaso zay fininanana voalohany ataon'ny président de république raha vao tonga eo izy hitanjo toy ny andraka Andriamaso aho ny lalam-pandrenana fanotanana tonga dia petako araha izy tena voatanjo toy ny andraka Andriamaso ve io lalam-pandrenana io antsika io amin'izao fotoana izao satria nahoana no miteny izany satria firenena maro no ny arahantsika nahita fa na virgule ray ara na teboka ray ara tsy azo hovana anatin'ny lalam-pandrenana balazainareo aho ny valiteny hoe misy zay zany gouverneur zany
sy ny fanatanterahana azy atao iny izy eo a tsy voalaza eo fa hoe lehibe ny faritra reo zany hoe mandrindra ny faritra zay nisy ny décentralisation satria anisany namorona zany décentralisation zany ny tena zay fanotaniny gouverneur zao tonga de afidiena vola fotsiny de zay hoe tena milaza tokoa fa te conforme amin'ny constitution ny fisiny izy eo alore tena ataontsika amresaky ty satria ny firenena vaoaka ny tena tsy misoviny tsy isy zavabaniny eto amin'ny firenena ary ilentika hatrany ny fiainam-bahoaka raha toka ny HCC izay iankinany vahoaka no mpamadika ny marina io ilay azo raisina fa tsy mitombony tamin'ny taona vala mifolo sy roa arivo azo raisina fa tsy mitombony tombona tompoko iny ino mampitombona azy hoe ireo fitoriana rehetra natao dia par voie de huissier avokoa ny profo misy ny légaltime tena équipe ray manontolo na olona expert veto na mpitsara be ny akamarony na olona venivelany nanampy tao de fanontaniana azy manamafy ve ianareo fa tsy nisy ny décision politique tamin'ny voka-pifidianana tamin'ny 2018 namoaka ny 1,200,000 doublon ny zay ny ataon'ny révélation nataon'ny filolefitry ny CENI lazo izy tsy niterena tsy vozonana fa feo ny fieritreretana lafa nanontaniany mpanao gazety raha mato ity président ny HCC tsy izy akory fa le taloha diozy izy hoe nandray ireny fanapahan-kevitra ireny izahay mba tsy sy nikorotana eto amin'ny tany sy ny firenena miara-menao zany tsika de zay fa de mbola sainareo milaza hoe tena confortable nareo miasa ao de atoka izy avoaka malagasy zay fa ianareo reo de tena ndray tokoa zay décision tsy miantany atsy tsy miandaniny aro fanotanina amperana amitsio zay satria fanapahan-kevitra lehibe eo aho ny décision nandevitra aho na de teo aza ireo alabato ireny satria ny vahoaka ny ano ambony androm-panjakana ihany koa ny HCC ka mila manaja lalàna ny rehetra ho iantrany ny filoha Marc Ravalomanana satria tianaja aho le institution tianaja aho zany hoe HCC zany didy tsy azo valozana tiampiseho aho manaiky ny alternance efa nilaza aho eo amin'ny 700 fitonjato nisy an'ireo le dossier reketina lefa voalaza teo fa par voie de huissier lazay ireo fitondra fivavahana FFKM ame koa ohatra anak'iray fotsiny reo tamin'ny kiloloka fatimorondava navoaka reo olondreo fa nge niditra nga député tao tamin'izay fotoana zay hoe tsy maintsy mahazo 80% tsika navoaka daholo reo le délégué siany reo le terrain sady ambanana basy le olona tompona andraiky ny fivavahana misagany amiko ninonina tenenareo zavatra marina zany ka izay zany zavatra mbo fanontaniana petraka hoe de tena atoky ve zahay tena aza nanakavana re izy ty io aloha nanontany fa tena ataoko misy profo tena profo mivaingana nitoaka amin'ny tena zay hoe tena mitombona daholo zavatra nataonay ary mpitsara tovy-lalana ohatranareo tena manana maizy azy daholo mipetraka atao miaraka ny légalitime sy ny expert natsoanay teboka farany noresan'ny filoha Marc Ravalomanana nandritra ity fiaonana tamin'ny mpikambany HCC ity ilay fanaovana refonte na ny fanovana ny lisym-pifidianana sy ny fikoanando nasionaly ty le refonte ty refonte totale voalaza ny constitution fisaka ny folo taona de tsy maintsy ataony refonte ny liste électorale de io le refonte totale io a tokony mba iarahana izay indrindra tiako atongavana hoe ihanareo HCC afaka milaza tsara mihitsy ilaina de ilaina ny isy le concertation nationale isy ny fiaraha-midinika ireo lay tena mpanao politique ny société civile ary partenaire atsika de raha misy io zany de eo tsika miresaka hoe zao nanao volantia de kely ny be somary raha mbola misy io farany de ty zany izy tsy very ny fanantenako manantena anareo izahay manantena anareo manantena anareo voaka malagasy sahirana ambety teny filohan'ny HCC moa nandritra ny famalina ireo fanontaniana izay napetraka ny filoha Marc Ravalomanana ireo fa ny HCC teo aloha no nanao izany no mafisy ny filoha Marc Ravalomanana nefa
fa ny vahoaka no izaka ny vokatry ny fitiavan-tena ara-politika. Raha ilay fomba fiasa teo aloha ireny no mitohy. 5 taona mbola ilentika ao anatin'ny fahantrana ny malagasy. Tena mazava tsara mihitsy ny famitiana ny mpanao gazety Germaine Menjanahary ny fiaonana teo anivon'ny ACC sy ireo mpanao politika izay. Indrindra hoy aho ny kandida zay niatrika ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny fifidianana faranteo dia Andriamatoa Marc Ravalomanana zany filoha nasionaly ny Antoko-Tim no niatrika ny ACC ary tena nahazona akony lehibe mihitsy zany satria dia nahazona an'izay hoe félicitation en président zay tena nasa namaky batsilana tamina teboka maro teo anoloany ny mpiambany ny ACC vaovao am'izao fotoana zao mikasika indrindra ny amin'ny hoe ahoana ny fahitany ny zava-misy ary inona ny nandringa teto anivon'ny firenena mahakasika indrindra fanapahan-kevitra ny raisiny ny ACC teo aloha satria hoy ny filoha Marc Ravalomanana dia hoe ny tondra stabilité eto amin'ny firenena na instabilité eto amin'ny firenena ny fanapahan-kevitra sy ireo lafin-draharaha mahakasika ny raharaha mpitsarana am'izay vokatry ny raharaha mpitsarana raisiny zany fitsarana avo momba ny lalam-pandroena izay satria didy tsy azo ivalozana zany ary nametraka ihany koa ny amin'ny hoe hoy ny filoha Marc Ravalomanana tena tsy misy décision politika ve ireny fanapahan-kevitra ny raisina ireny sy ny amin'ny hoe nandefitra hoy ny filoha Marc Ravalomanana satria ny vahoaka malagasy ny jerevako fa navery ny filoha Marc Ravalomanana ny teny filohan'ny ACC teo aloha mikasika ny natao ireny mba tsy isian'ny korotana eto amin'ny firenena ka no mafisy ny amin'ny hoe raha mbola misy koa ny farany tsy foana ny fanantenana tena fanantenana lehibe zany ty ACC ty ka tsy amerina ny fahantsoana politika zay apetratsika tsara mihitsy sy fahantsoana ara-pitsarana ao anatin'izany adevitrany mbola tsy foana akory n'izany adevitrany tsy hoe ny ala ny ACC teo aloha no zay hoe tapitra amin'ny mandahan'izay de foana ny adevitra mahakasika an'iny ACC ny fa azo mbola hodiniana amin'ny fotoana rehetra izany rehetrarehetra izany na oviana ho foaziny zany satria tena tao anatin'ny fanapahan-kevitra mitondra ny firenena ao anatin'ny tena hoe korotana mitondra ny firenena ao anatin'ny hoe tafalatsaka tanteraka ao anaty kizo no izay fanapahan-kevitra ny raisiny ilay ACC teo aloha resantsika izay nambara ny filoha Marc Ravalomanana zany fa tena mbola manana fanantenana izy raha ohatra ka hanova famindra reto ACC reto ary handray am'ireo etaeta rehetrarehetra zany de ao anatin'izany moa ny resaka refonte totale ao anatin'izany adevitra rehetrarehetra izany ny mahakasika indrindra ny amin'izay mety ho endriky ny fanapahan-kevitra ho raisin'ny ACC mba hanana fijoroana zay tena manaja an'izay tena tsy foronana ary tsy fakana fanapahan-kevitra politika zany de anisany teboka antsindrin'ny président Marc Ravalomanana fa mbola ny resaka doublon izy ho resantsika eo rehefa aveo zay satria le tena adevitra zany révélation ngezabe misy ny etin'ny président teo fatria efa mahatsikaritra zany am'izao fotoana zao any amin'ny telo tapitra isany zay anarana miverimberina na numéro miverimberina zay doublon zay ndresana ao anatiny ty raha ty ary mampiolokoditra izany antony mahatonga antsika hitondra ny adevitra mafimafy sy lalindalina kokoa ka ny solombavam-bahoaka zay tena toerana nanatrika an'ity fiaonan'ity niaraka amin'ny filoha Marc Ravalomanana ary anisany mikirakirana zany adevitra zany no miaraka amintsika eto dia solombavam-bahoaka Alain Ratsimbazafy zay voafidy tetsy amin'ny distrika na Tsimondrano manakambara-betsaka izy raha ity adevitra momba fifanatrehan'ny mpanao politika sy ny ACC ity fa mbola hoentsika eo rehefa aveo ny hevitry ny ACC fa leo aloha tsika eno ny député Alain Ratsimbazafy sady miarabanao monsieur le député. Ya miarabanao namana faniry ary mananitra ihany koa ny araba ho an'ny vahoaka malagasy izay manaraka ny fandarana miara-manonja amin'ity maraina ny alatsinainy ity ankafaliana tokoa no ifanatrehana amintsika menakavy amin'ity maraina ity ary fotoana moa zany zao hitondrana an'izay fanehoan-kevitra zay mahakasika ny raha-pirenena araky nefa hitatsika teo dia misy zany ny namoaza ny filoha Marc Ravalomanana ny zavatra nitranga tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo tamin'ny atrikasa zay niarahana tamin'ireo mpitsambana ao anatin'ny fitsarana avy momba lalam-pandroena tamin'iny farany herinandro lasa teo iny anisan'ny tena toerana ny tenanay miaraka amin'ireo solombavam-bahoaka namana ary ao ihany koa ny mpikambana ao anatin'ny bureau politika niaraka ny nandray anjara tao anatin'izany atrikasa zany
ny zavatra lehibe nosongadina tao anatin'io fotoan'io aloha de hoe sambany teto amin'ny tany sy ny firenena nisy atrikasany arahana tamin'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana ohatran'izao ka nahafahan'ny mpanao politika na ny mpisehatra ara-politika rehetra ny société civile ihany koa sy ireo andrim-panjakana samihafa satria anisan'ny tonga tao ihany koa zany mpikambana ao anatin'ny senia tao ihany koa ny teo anivony fitsarana avina ny ACJ tao ihany koa ny mpikambana tao anivon'ny CFM ireny rehetrarehetra ireny dia atao hoe olona zay tompona ndraiky mpanjakana anisan'ny mandray fanapahan-kevitra eto amin'ny tany sy ny firenena no tonga niaraka niatrika izay atrikasa izay voalaza teo ny fandraisan'ny filoha Marc Ravalomanana anjara fitenenana tao anatin'izany ary tsy nitsitsitsy mihitsy ny lehilahy fa nambarany mahitsy avokoa ny zavatra nitranga tamin'izany fifidianana filoham-pirenena farany teo zany zay ahafahantsika mahatsikaritra an'ireo atao hoe fitongolanana noraisiny zany fitsarana avy momba lalam-pandrenana zany tamin'ireo mpikambana teo aloha zany ny fanapahan-kevitra tamin'ny namoahana ny voka-pifidianana satria tokoa mantsy raha izy ireo no atao hoe gardien de la constitution na atao hoe anisan'ny mpiary voalohany izany lalam-pandrenana zany ary atao hoe pahay lalàna avokoa pahay lalàna ambony eto amin'ny tany sy ny firenena avokoa ireo mpikambana ao anatin'izany fitsarana avy momba lalam-pandrenana zany dia nahitsitsika tamin'ny fakana oronam-peo zay noraisina tamin'ny filohan'ny ACC teo aloha amin'ny hoe noraisiny iny fanapahan-kevitra iny mba tsy hisy mikorotana eto amin'ny tany sy ny firenena midiky zany fa tsy araky ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena na araky ny lalam-pandrenana akory zany ny fomba nandraisana fanapahan-kevitra tamin'ny fotoan'andro zany hoe tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 2024 ahoana moa tsy ho velona ia ny mpisehatra ara-politika amin'izao fotoan'izao raha niona tamin'ireo tompona ndraikitry ny ACC amin'izao fotoan'ireo manoloana n'izany hoe ahoana marina ny fomba fandraisan'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana fanapahan-kevitra lehibe eto amin'ny tany sy ny firenena tadidio tsara fa mampikorotana firenena iny fanapahan-kevitra raha sanatria ka tsy araky ny lalàna na tsy ahitana ataontsika hoe manjavozavo ny fahamarinana izay tokony hoe ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana no anambarany fomba ofisialy ny zava-misy marina kanefa dia hitatsika tsikelikely ankehitriny ary izay le hoe ny marina foana ary ny marina de tsy maintsy iseho amin'ny fotoana zay hitan'Andriamanitra fa hoe andaminana azy ka tokony hipotrany zany satria amin'izao fotoan'izao de hitatsika fa mipotra tsikelikely zany fahamarinana tamin'izany voka-pifidianana filoham-pirenena farany teo zany ny fietsika ny fiteny zay avoaka n'ireo tompona ndraiky mpanjakana reo dia ahitantsika avy hatrany ny zavatra mety nofinosina tao anatin'ireny fanapahan-kevitra noraisindreny satria ho hitatsika eo rehefa avy eo ny valiteny zay nataony zany filohan'ny ACC amin'izao fotoan'izao zany raha fitinina fotsiny le izy de hoe somary nanilaka avy hatrany fotsiny izy nakany amin'ny ireo mpikambana teo anivon'ny ACC teo aloha zay hoe ahitantsika zany fa nantenany aza rehefa dinihana tsara zay fomba filazany azy zay zay mbola ho haintsika rehefa avy eo dia mahatsapa fa misy tokoa ny zavatra zay mampieritreritra manoloana n'izay fanapahana noraisiny ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana zay tamin'ny taona 2024 ny zavatra anankiray azo tsoahana faharoa dia ny fijoroany zany filoha Marc Ravalomanana zany ho modely manoloana ny vahoaka malagasy zay 5 tapitrisa mahery amin'izao fotoan'izao nasehoany ny fahendrena manoloana ny fanajana ny androm-panjakana zay mandray fanapahan-kevitra eto amin'ny tany sy ny firenena
satria dia aleony nandrefitra na dia nanana ny rariny sy ny hitsiny ary ny marina raha izy satria tokoa mantsy raha na tadidy tsara itsika dia fotoana fohy taoriana ny reny voka-pifidianana tamin'ny filoham-pirenena reny a ny vanim-potoana zay nanaova ny filoha Andry Rajoelina ny fienianana teo Mahamasina no nahitantsika an'ireny fitaovam-piadiana maro zay niditra teto amin'ny tany sy ny firenena zay nampametram-panontaniana ihany koa ny rehetra indrindra moa ny androm-panjakana mpanao lalàna teo anivon'ny antenimieran-doha olona zay nanao ny fanadiadiana manokana mahakasika an'izany hoe fampidirana fitaovam-piadiana teto Madagasikara zay tsy de mazava loatra ny fomba nampidirana azy tamin'izany fotoana zany sanatria ny vava ve raha toka nandray ny fanapahan-kevitra araky ny lalàna marina ny teo anivon'ny fitsarana avy momba lalam-pandroenana dia sanatria ny vava ve izy korotana teto amin'ny tany sy ny firenena tamin'izany fotoana zany zay ve no nahatonga ny filohan'ny fitsarana avy momba lalam-pandroenana tamin'izany fotoana zany nilaza hoe mba tsy sy ny korotana eto Madagasikara de ireny ny fanapahan-kevitra azony raisina teo anivon'io androm-panjakana lehibe anankiray io zay dia ahafahantsika mitaratra zany fa misy tsy firindrana ary misy tsy fanajana lalàna eto Madagasikara eny fa na dia ny mpikambana ao anatin'izany fitsarana avy momba lalam-pandroenana zany azy dia ahitantsika an'izay le hoe tsy fijoroana amin'ny marina ary tsy fanomezana ny voka-pifidianana marina eo am-pelantanana rehefa ohatra ka misy ny faneriterena anivelan'izay sehatra misy azy zay ka misitona ihany ny sain'ny rehetra zahay eto amin'ny fandarana miara-manonja amin'ity andron'io ity satria hiatrika fifidianantsika raha pitsoravaka pitsorany hitatsika moa zany zao raha ny tety andro de hoe any amin'ny 324 antsika de hiatrika an'izany fifidianana filoham-pirenena zany ka mba tsy isin'ny aiabe loatra ho an'ny mpisehatra ara-politika rariny sitsiny ny filoha Marc Ravalomanana raha nanambara tsy ampiambambana an'ireo teboka zay hitany fa nahitana fahadisoana na ihany koa nahitana fanamariana sy fitarainana nandritra an'ireny fotoana ireny ary mangataka izy amin'izao fotoana izao ny hoe ilaina de ilaina tompoko ny firisoana amin'ny fitoanan-doha pirenena mahakasika indrindra n'izay le hoe manodidina ny seha-pifidianan'izay ary anisan'izany ny fijerena manokana an'ity lalàna ny fifidianana ity zay mariana moa zany fa ao anatin'izany lalam-pifidianana zany na ny code électoral dia sehatra maro na zavatra teboka maro no tsy mampitovy fijery an'ny mpisehatra ara-politika ka tsaratsara kokoa ny mijery an'izany manatsara an'izany lalam-pifidianan'izany mialohany ny risotsika amin'izay seha-pifidianana rehetra iseho eto amin'ny tany sy ny firenena ka ankehitriny zany dia manao antsoavy ihany koa ho anareo anivony fitondram-panjakana zay mitondra ny tany sy ny firenena amin'izao fotoana izao aoka mba izay imbona-kevitra izay marimaritra iraisana hitondrana an'izany seha-pifidianan'izany no lalana irisotsika amin'izao fotoana izao satria izay dia anisany mitondra antsika makany an'izay antsoina hoe stabilité eto Madagasikara zay na ny filaminana eto Madagasikara ka antso no ataonay amin'izao fotoana izao ary fantatsika ihany koa fa efa misy ny dingana any zay ataony ny ety anivon'ny mpisehatra ara-politika rehetra sy ireo société civile zay samy mangetaeta an'izay lafiny fitoanan-doha pirenen'izay avokoa ny rehetra de efa misy ny fanomanana ary antsoina ihany koa ny ireo mpisehatra vahiny zany na ihany koa ireo communauté internationale moa zany mba hifanometanana indrindrindra mifandraisana anjara ao anatin'izany fitoanan-doha pirenena zany satria dia izy ireo anisany antoka lehibe amin'izay le hoe fiara-miasa ny Madagasikara amin'ireo firenena any ivelan'ireo amin'ny ahafahantsika zany mamoaka an'ity firenena ity amin'izao
lavaka mangitsikitroka manjoan'ny firenentsika izao. Hitondra fanamariana tsara mihitsika deputé Alain Ratsimazafy am'izay teboka nentinao zay fa sao misy mieritreritra fa inona ataon'ny ACC iny fikaonandoha tsy fikaonandoha pirenena iny tompoko fa séance d'information iny fifampizarambavao amin'ny ACC sy ny mpanao politika satria misy mitady andindika an'izay mankony manoloana ny fiasolo etsika teny mpanohatra hoe ataovy ny fikaonandoha pirenena fikaonandoha nasionaly de misy mieritreritra fa hoe efa iny izy tsy izy iny tompoko fa séance d'information ary te ilaza aza le ACC fa mbola hoentsika rehefa aveo hoe tena tsisy idira mihitsiny ny am'izay nataony teo aloha fa mbola horesantsika zay rehefa aveo fa zao ity zavatra ray ity indray député Alain Ratsimazafy mbola nitranga ihany teny amin'ny Nouveau-Tel ivandry tamin'ny zoma teo iny filoha Marc Ravalomanana iny fa ny mpandrindra nasionaly ny antoko ASVM ihany keo de mbola nanindry mafy Andriamatoa Rivo Rakotovao ny am'ireo zavatra tsy mety fanapahakevitra diso zay ndrasiny ACC be loatra zany le zavatra tena mamoadoza ary zay le tenentsika hoe tsy tokony avelavelahany fotsiny zany tena hoe violation na texte sy constitution nataony ACC izany ndrindrandrindra le teo aloha le azo raisina fa tsy mitombony zany de ity fanazavany Rivo Rakotovao mpandrindra nasionaly ny atoko ASVM tiako zay tena mbola tsy nitsitsy fitenenana nanoloana ny ACC tia dia entina ilazana fa tena mitarika tsy filaminana tsy fahamarina toeran'ny fitondrana ary korotany eto amin'ny firenena ny fanapahakevitra diso mivilana ny ataon'ny ACC indrindra le teo aloha ary hitandremana am'ty ACC zay mijoro am'izao fotoana izao ity enotsika indray ara ny hevitra Andriamatoa Rivo Rakotovao. Ny fanajana lalam-pandrenana ny demokrasia ary ny fandraisana fanapahan-kevitra ara-politika fa tsy araka ny lalàna no fanakianana nataony mpanao politika ho an'ny ACC nandritra ny fotoana izay nionana omaly ity. Lasa mitsabaka amin'ny politika loatra ilay androm-panjakana fa tsy mihevitra izay mahasoa ny vahoaka intsony. Tsapa sy hita tanteraka ankehitriny fa alatra bevava no ao ambadika ilay bulletin unique nampiasaina hatramin'ny taona 2024. Tadidiko tsara ny teny ACC rehefa nanazavotra nataon'le rahalahy Zokito hoe zao rehefa avany amin'ny CENI dia mandray zay de izy hoe zany ve ho vitanareo anatin'ny délai imparti de hoe zay nga président miandro zay any amin'ny CENI any fa tonga de fataonay nenay teneniko masom-bahoaka zany fa tena gaka mihitsy hoe fa inona zany moa inona ny contrôle ataonareo par rapport amin'izany 36 cases le bulletin prénuméroté zao alatra bevava atao ambadika atao président Ravalomanana anisan'ny témoin tsy questionnement fa nanginitsika fiarovana tombontsoa ambonin'ny firenena nanginy zahay fiarovana tombontsoa ambonin'ny firenena mbola io ve no ataontsika fifidianana bulletin unique nefa eo an'anisana ary dia ny 20% ny olona tsy mahay mandray stylo vao mahita an'iny hoe eto ianao roa amby telopolo ny candidat dia tsy manao izy indrindra fa le havanay any ambadiky madiry valo any anao akory de le lehibe eo amin'le faritra iny hoe ka mandeha anynareo fa zaho avao manao azy tsy efa ampy am'izay ve le bulletin unique enitsika teo hoe prénuméroté zao précoché sy ny sisa misy miprofon'izany tsy misy afa-tsy ny firosoana amin'ny fikonan-doha nasionaly ihany no vaolana mba hiadana ny vahoaka malagasy aorian'ny fifidianana ao anatin'iny no andraisan'ny rehetra fanapahan-kevitra amin'ireo fepetra ifehezana mandritra izany. Tena zava-dehibe mihitsy iny nambarana Andriamatoa Rivo Rakotovao iny hoe efa voakosika efa voamarika le numéro zany tamin'le bulletin unique zay bulletin tokana. Zavatra hitondrako fanamariana député Alain Ratsimazafy taiza moa niteraka ty resaka bulletin unique sy CENI ity fa mba tiako hitondrana fanamariana ty adevitra ty zany. Rehefa nanongana ny filoha Marc Ravalomanana tamin'ny taona 2022 ny mpanohatra tamin'izany zay tarihan'ny filoham-pirenena ankehitriny sy ireo mbola miara-dia aminy de napetraka fa hoe tsisy demokrasia eto Madagasikara ary tena hametraka fifidianana tena ho azony rehetra ekena am'izay mangarara sy tena
isiny zay fahatokisany be sy maro petsehitra ara-pifidianan'zany de inona ny zavatra anambara tam'zany ary ny diabolisena hoe tsy mety io bulletin multiple io fa ataovy bulletin unique tsy mety ny fikarakarany ministeran'ny atitaniny fifidianana tamin'ny alalan'ireo administratera civil ny fifidianana hatram'izay fa omeo voamera-pirenena maly eo tena manokana hikarakara fifidianana roa zay ary fahatelo de hoe hatsarao ny lalam-pifidianana fa lalam-pifidianana zay tsy hitondra tombotso ho an'ny mpifaninana rehetra lalam-pifidianana fa ho any zay mitondra fanjakana irery any telo zay ary ny fahaefatra de hoe tsy maintsy kitihana ny lalam-panorenana fa betsaka ny tsy ara-dalàna ao anatin'io lalam-panorenana io ka niteraka an'izay krizy siklika izay teto Madagasikara averiko ndray voalohany resaka bulletin multiple zay soloana bulletin unique faharoa ny resaka seni ny endaka teo anivon'ny intérieur zany le fikarakarana fifidianana taloha itsika tam'mbola fahazazantsika niakatra tamin'ny fahatanoratsika rehefa misy fifidianana de hoe miaingy aveny any trano boribory ministeran'ny atany fampitana ny voka-pifidianana fa nlazainy le mpanohatra tam'izany fotoanan'zany tsy mety io ary rehefa tsy mety io dia soloy ary rehefa soloina le izy dia nambara tam'izany fotoanan'zany fa ity voamera-pirenena mahaleo tena fifidianana ity no tena hitondra fifidianana mety ho an'ny Madagasikara de io ny ampiatra an'le bulletin unique zany fa foanana am'izay le bulletin multiple satria le bulletin multiple dia tsy tonga le candidat miantoka an'iny zany hoe le taratasin-datsabady taloha le isafidianana ka le candidat no miantoka ny fandefasana an'iny eny anivon'ny mpikarakara ny fifidianana de ireny le mpikarakara ny fifidianana reny mandefa makany amin'ny birao fandatsaham-bato any amina EPP maro de ho azavaintsika eo zay rehefa avy eo satria manko nisy filoany teniteny foana ndray tamin'ny faran'ny herinandro hoe nandritry ny fotoana fahaleovantena folo sy dimanjato ihany ny établissement public scolaire zany vita fa rehefa tonga izy de efajato valopolo sy efajato mahery ny vitany tao anatin'ny telo taona ho azavaintsika zany fa matoa ny tanterahana teto ny fifidianana tany amin'ny EPP indrindrandrindra natao birao fandatsaham-bato dia tsy nety ny bulletin multiple zany mety hoe tany ny fomba nangalaram-bato fa rehefa mihaino ny fanazavany rivrakoto vao teo tsika de hoe ity bulletin unique ity efa précoce ihany ko de anisan'ny fangalaram-bato goavana lehibe zay nambarina tao anatin'izany de finosina ao anatin'le code électoral be da be zay mamevahana ny olona sy ny candidat manana tombo sy manana ndraiky mpanjakana tsy hanaja an'ilay lalàna ihany ko miampy an'ilay resaka lalam-pandrenana iny lalam-pandrenana 2010 iny ane zavatra ray ihany no nigainy an'iny de nitahena ifanaraka amin'ny filatsahany Andriamatoa Rajoelina mba ao anatin'ny taonany 5 taona izy tam'izany mbola tsy fena 7 taona satria ny lalam-pandrenana teo aloha nameraka tsara an'izay 7 taona zay de ny sotomy mahidina le izy mba ahafahana manomana n'le filoha hirotsaka ao anatin'le taonany zay ihany no nigainy an'iny constitution iny ny akoatrin'izay blablabla io tsy arahany zareo io le verenantsika zay rehefa tonga fotoana fa reo efatra reo zany no nentina nanonganana ny filoha Marc-Ravalomanina ka nitondrana n'le fanovana de inona ny fanovana nentin'le bulletin unique zany zao par rapport an'le bulletin multiple inona le fanovana nentin'le CENI par rapport an'le izy stomma niendaka tao anatin'ny intérieur de inona ny fanovana nentin'le code électoral vaovao sy le constitution vaovao raha ohatra ka le ACC mpanaja le constitution ara tsy nanaja gardien le constitution tsy nanaja le constitution tena important nambarin'Andriamatoa Rivrakoto vao teo ary zao ny teneniny mifandray an'le teny président Marc-Ravalomanina deputé Aniratsimbazafy hoe nandefitra ho tombotsoa ny voaka malagasy fa inona tokoa moa ny zavatra nitranga raha nanany zay résistance sy riposte mafy be zay Andriamatoa Marc-Ravalomanina
indrindra ihany ko ny SVM manteny Andriamatoa Rivirakoto vao président Marc Ravalomanana témoin isika senao fa nininanginy sika important be mihitsy zany teny zany ka na izany fotsiny ihany azy tsy afaka androsona ny fifidianana io amin'ny fomba tsy ahafahana mikitika ny loi électorale ny senia ny ACC na reo lalàna ny amin'ny fomba fampijoroana azy ireo sy ny endriko ny composition amin'izao fotoanandro izao député Alain-Ratsy Mazafy. Marina mihitsy ny voalazanao namana faniry manoloana an'izay fanamarihana napetraky ny filoha Marc Ravalomanana sy Andriamatoa Rivirakoto vao teo izay satria saminy raha antsika nahita ny zavatra nitrangatra eto amin'ny tany sy ny firenena. Raha tsy laza fotsiny mahakasika ny fampiasana nyity bulletin unique ity ny atao hoe lesoka hita zany dia izay le hoe misy ny fampiasan'ny candidat sasany zay any ambadimbadiky ny toeram-pandatsaham-bato any ny efa vita meloha ny fanamarihana an'ilay hoe candidat zay hofidian'ny olona zany ary misy mihitsy ny mahasamy vidy an'izay safidy zay. Hitany masoko ary tena nandeha tamin'ny vaovao ny MBS mihitsy moa zany tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna ohatra tamin'ny taona 2024 namana faniry tetsy amin'ny commune Tanjombato dia niparitaka ny bulletin efa vita fanamarihana na hoe efa précoché zany tamin'ny faritra Tongarivo iny izay ny vahoaka no nahitan'izany tany amin'ny faritra Tongarivo iny be dia be ny izany bulletin précoché zany. Nentina ny raharaha teny anivon'ny fitsarana fa fatatsika moa zany fa hoe nakaiza ny fanapahan-kevitry ny fitsarana manoloana an'izany zavatra zany zay tena hoe mampalahelo ny raharaha-pitsarana koa eto amintsika manoloana an'izay mety fitongilanana amin'ny famoahana amin'ny marina izay fa zava-nisy ary tonga teny toerana mihitsy ary efa natson'ireo solotena ny avy eo anivony atokotiky Madagasikara zay nahita an'izay zavatra nitranga teny amin'ny faritra Tongarivo commune Tanjombato iny tamin'ny fotoana ny fifidianana ben'ny tanàna sy ireo mpanolotsaina tamin'izany fotoanandro zany. Zany hoe anisan'ny fitaovana anankiray zany ty bulletin unique ty tena ampiasain'ny olona sasany amin'ny ataontsika hoe fangalarana ary namafisin'ny filohan'ny nasionalin'ny antoko SVM teo moa zany hoe mpandrindra nasionalin'ny antoko SVM teo moa zany hoe tena halatra be vavany ao ambadika io resaka bulletin unique io. Mbola iaina amin'izay ve tsika ary tadio tsara fa raha nova an'izay sy fomba fifidianana zay tsika tsy maintsy hikitika ange ny lalàna amin'ny fifidianana ary eo ihany koa ny teo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika nanao antsoavo indrindra ny tao amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny ho an'ireo diaspora ny ivelany ny hanatona ny masivo ary soratra anarana any mba hahafahana manomana any hoe handraisan'izy ireo anjara ny fifidianana manaraka eto amin'ny tany sy ny firenena. Tsy misy lalam-pifidianana milazan'izany ange amin'izao fotoan'izao namana faniry. Dikan'izay tokony ho raisiny eo anivon'ny fitondrana ho tompontsoa ho azy ary na fanampiana azy ary ny atao hoe ny fitakiana na ny atao hoe finiavana zay hananany mpisehatra ara-politika eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao ny hoe andao ary okotihana ity lalàna amin'ny feny fifidianana ity mba hahafahany rehetra mamaza ny olana rehetrarehetra zany satria ireo le diaspora reo ny raha ny lalàna velo eto amin'ny tany sy firenena amin'izao fotoan'izao tsy afaky ny andray anjara akory amin'izany fifidianana zany fa ohatrany hoe fampanantenana pôkaty indray raha iziriziry amin'ny heviny ny fitondrana tsy hikitika ny olona lam-pifidianana io raha jerena zany dia fanampiana ho an'ny eo anivon'ny fitondrana izao hetsika efa ataon'ny mpisehatra ara-politika sy ny société civile zao ny hoe andeha isika ho any amin'ny fotoanam-pirenena handinihana izay manodidina rehetrarehetra ny seha-pifidianana zay. Amafisiko kely namana faniry ilay teny teo mahakasika amin'ny hoe science d'information no natao teny amin'ny Novotel. So tsika misy diso fandray fa izay ny zavatra natao teny zany hoe fifanankalozam-baovao nataon'ny ireo mpikambana teo anivon'ny fitsaranavy momba lalam-pandrenana amin'ireo mpisehatra politika sy ny androm-panjakana izay misy eto amin'ny tany sy ny firenena nampahafantarina izy ireo ny handraikiny
sy ireo ataontsika hoe andinin-dalàna zay mifehany zany asany zareo amin'ny mahafitsarana avy mombana lam-pandroenana zay mba tsy ho tompotra amin'iono ireo mpisehatra rehetra eto amin'ny tany sy ny firenena ary mariana fa fanomboana ihany iny zany hoe teto amin'ny faritra ny alamanga fa araky ny nambaran'ny filohan'ny fitsarana avy mombana lam-pandroenana de hitetiny faritra 3 zareo midiky zany fa tsy fikonan-do nasionaly akory no natao teny amin'ny nouveau-tel fa voafaritra ato anatin'ny ataontsika hoe ny faritra nalamanga ihany ny nanomezana n'izay vaovao zay aloha ary hitetiny faritra zareo mba hahafahany any amin'ny faritra tsirairay ihany ko mahalala ny tena fomba fiasa sy ireo rijateny-dalàna rehetra mife ny asan'izany fitsarana avo momba ny lalam-pandroenana izany de zay misy no averintsika eto député Alain Ratsimbazafy taorinan'le donan-kevitra taorinan'le famakina batsilana ny zavatra tsy misy ary miteraka an'izay hoe olana amin'ny firenena nataon'le fitsarana avo moana lalam-pandroenana teo aloha zay hanairana ny ty am'izao fotoana zao ty hoe tandremo dia enotsika tahaka zao zany ny hevitry ny filohan'ny fitsarana avo moana lalam-pandroenana am'izao fotoana zao manoloana zany resaka rehetrarehetra zany dahoara tsy hafa-ny ala fa tsy maintsy namaly ny fanontaniana ireo mpanao politika tonga niatrika ny fampiatsoana nataony ny mpikambany ny avavao eo anivony HCC ny rarakopana ny fanakanana saingy niezaka ny ala andraikitra sy nanilika izany tany amin'ny mpikambany HCC teo aloha ny mpamaly ny fanontaniana nambara ny filohan'ny HCC vaovao anefa fa tsy hisy intsony ny azo raisina fa tsy mitombony ary ova tanteraka ny fomba mifiasa eo anivony ity androm-panjakana ity fa ny zavatra azolay lazaina nareo kosa dia tokony nomenao fa tsara lavitra kokoa nohony zay toatoa mba tsy heverena zay tsy io fa tsy ampiasaina intsony tsy azo raisina fa mitady voamona zay amorona zavatra hafa satria efa depentina loatra zay voamolana zay mbola fiainana voalohany teo amin'ny mpanao politika sy ny mpikambana vaovao eo anivony HCC ity notanterahana androany ity andrasana kosa ny tena fomba fiasa mendrika ilay androm-panjakana araky ny fampanantenana nataony filohan'ny HCC vaovao ankehitriny ity roa ny zavatra nambarany ny filohan'ny fitsarana avy mombana lalam-pandroenana am'izao zany atao hoe sombo ny fanazavany fa de hoe ho tsara lavitra noho ny teo aloha no ataonay taditsika tsara zay ho tsara lavitra noho ny teo aloha nataonay ary hiovavoam-bolana zay fa tsy hampiasa tsony an'le azo raisina fa tsy mitombona ka na izy ara de mieritreritra mihitsy ny sy mandikany amin'ny hoe tena ohatry ny misy zavatra tsy milamima tokoa zany ndresaka gouverneur eny resahany zareo tao koa e ny amin'ny eny fanapaha-kevitry ny teo aloha zany teteza mihitsy zany fa izy no amafisina am'izao fotoana zao tsy manaraka lalam-pandroenana izy zany dikan'izay hampy any esorana an'le fitondrana am'izao fotoana zao fa tsy saly fitsarana avy momba lalam-pandroenana am'izao fotoana zao na de omeny lalàna andraikitra ny izy ny am'izay fantsahana lalàna zay lesahana taony izy zany fa ho hitantsika eo zany hoe tsara lavitra noho ny teo aloha zany fa zao na inona mety ho eritreritry n'le HCC député Alain Ratsimbazafy hanampiniavana hiteny an'izay raha mbola mivadindray ihany na nivadindray ihany ao anatin'le toerana mbola manahirany zany ny influence politique an'izany raha mbola izy menakavy samy izy menakavy manana fifandraisana roa-pihavanana akaiky sy reny roy ao anatin'le raharahana antoko no mpikambana ao anatin'izany manahirana zany na izay endrika zay firafitra zay fotsiny azy composition sy le hoe manahoana ny fomba fandraisany fanapahan-kevitra manahoana n'lay redevabilité am'le olona nametraka azy eo am'izay andraikin'izay satria fatatsika tsara misy ny quota en présidence ny sénat ny assemblée nationale sy ny fitsarana fa ato am'le olona zay nametrahany le filoha zay fa fatatsika ny andraiky ny teo aloha ity constitution resahana tinge io filohan'ny HCC am'izao fotoana io no filohan'ny conseil consultatif constitutionnel CCC nandrafitra nyty constitution 2010 ty donc malala amin'ny antsiprieny ity texte ty zany
ty lalam-pandroenana dikadikainy lay ACC teo aloha ty mbola merina za very zareo sa arak'le tenine tena mba hanova zavatra izy ao anatin'zao fandraisany an'lay andraikitra ary efa mpikambana ny ACC teo aloha ihany ko izy tsika manamarika an'zany tsara hoy isika le finiavana fa eo am'le lafy mifanatanterahana tena iverina amy teny Filomarika Ravalomanana hoe tsy misy décision politique ndikan'zay tsy misy décision politique zay zany de zao misy pression misy intervention politique reo roa reo tsy misaraka mahatonga am'le décision politique fa matetika juridico politique foana aloha mifanapahan-kevitra raisin'ny ACC de nampiteniteny foana le tompona ndraikitra teo alohany amin'ny hoe mba tsy isian'ny olana de nyraisina daholo le mifanapahan-kevitra reny de apetratsika le izy ny amin'ny hoe na eo raha finiavana raha tsy misy mifandaminana vaovao mivoaka anatin'le fikeonanto nasionaly ho an'ny ACC ho an'ny CENI ho an'ny lalam-pifidianana sy ny cadre légal rehetrarehetra zay mifandraika amin'ny fifidianana ho avy eo sarotra ny inona an'izay mety ho fampanantenana natao ny filohan'ny fitsarana avy momba lalam-pandrena tamin'ny zoma teo député Alairatsibazafy anoisako an'izay zavatra nambaranao zay namana faniry de anisany no resahana tsara tao ihany koa ny mahakasika an'ity le hoe gouvernora teo ty tsindriky manokana fa ny Filomarika Ravalomanana no anisan'ny nametraka an'izay fanontaniana zay no hoe marina mihitsy zay manerana an'izao tontolo zao dia rehefa petraka ny lalam-pandroenana anankiray de ireo ACC na ireo mpikambana ao anivon'ny fitsarana avy mbola lalam-pandroenana dia anisan'ny tompony andraikitra voalohany amin'ny hoe fitandrona toy ny anak'Andriamaso izany lalam-pandroenana zany ka tsy tokony isy iova na teboka na faingo na ihany ko ny hevitra na ny teny izay voalaza ao anatin'izany lalam-pandroenana zany anisan'ny masika mihitsy ny atao hoe ny fomba nampitana azy tao anatin'izay fionana zay satria dia ambara fa tsy misy zany tsy misy an'izany teny na voambolana hoe gouverneur zany ao anatin'io lalam-pandroenana zay iainantsika amin'izao fotoana zao io napetraka zany ny fanamariana ary nametrahana fanontaniana ireo mpikambana ao anivon'ny fitsarana avy momba lalam-pandroenana marina fa nisy ilay atao hoe fomba namaliny ny ACC teo aloha mahakasika ny hoe tsy maninona ny voambolana fa provisoire ihany io efa ho roa taona ve tompoko de mbola provisoire foana ny ametrahana an'izany gouverneur eto amin'ny tany sy ny firenena zany raha ny marina zany de faefana feno ny fitsarana avy momba lalam-pandroenana amin'izao fotoana zao no tokony handray fanapahan-kevitra mampiato an'ity resaka gouverneur eto Madagasikara ity satria efa lava loatra ny fepitoana zay nanendrena azy ka nampiasaina n'izay voambolana diso na tsy mifanaraka amin'ny lalam-pandroenana zay raha izay faharoa de ny hoe ny manosika ny fitondram-panjakana hanatanteraka ny fifidianana izay marihana fa ny fifidianana lehibe ny faritra na ny chef de région izay voalaza ny lalam-pandroenantsika io dia handraisan'ny vahoaka eny fotony anjara zay feno 20 taona miakatra moa zany ary tsy ny chef de région ihany na ny lehibe ny faritra ihany no fidina fa tokony ho fidina miaraka amin'izay ihany ko ilay mpanolotsai-paritra izany no ahitana taratra ny tena hoe fanajana ny lalam-pandroenana ary fanajana ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena mahakasika n'indrindrindra ny lalàna zay mife any vondrom-bahoaka hitsinjarapa efana satria dia amin'izao fotoana izao dia manao zay daniny kibo ny tompoko zany gouverneur zany tsy misy filakevitra mpiara-miasa aminy ao fa mpanatanteraka avy hatrany izy amin'izay mety ho teti-bola voarainy eo ampelantanana zay marihana ihany ko fa tsy tokony hisy ny affectation ana budget na subvention makany amin'izany gouverneur zany rehefa ohatra ka tsy manaja ny lalàna mifehan'izany
faritra zany akory ny fitantanana an'zany gouverneur zany satria araky ny efanambara teo dia banga ny toeran'ny mpanolotsai-paritra ary mandidy manapaka zany a ny gouverneur am'izao fotoan'zao am'izay zavatra rehetra tia notanterahana ao anatin'ny faritra zay adidiny tsy misy ny fakakevitra ary tsy misy ilay atsotsika hoe décision any conseil communal na ny conseil régional zay farita ny lalana velona eto amin'ny tany sy firenena mahakasika an'izay le hoe vondrom-bahoaka tsy njara-pahefany zany zany hoe mandringa ny fitantanana ny faritra eto amintsika am'izao fotoan'izao kanefa ny eo anivon'ny fitsarana avy mombana lam-pandroenana de tsy mandray fanapahan-kevitra manoloana ny fanapahan-kevitra zay no raisy ny fitsarana avy mombana lam-pandroenana teo aloha mahakasika any hoe fotoana fo ihany no ametrahana an'zany gouverneur zany takina zany am'izao fotoan'izao a izay fandraisany fitsarana avy mombana lam-pandroenana ankehitriny fanapahan-kevitra mikasika ny gouverneur eto Madagasikara. I tena zavatoza mihitsy le zava-misy am'izao fotoan'izao satria solo zany fananana ny président Marc Ravalomanana antsika sy ireo mpanao politika nasana hitsy tam'ilay le fiaonandehibe iny a fa tena ny zavatra ohatran'ireny député Alain Ratsimazafy a de tena mba nahafahana mba niaino an'ilay tompon'andraikitra nanoratra lalam-pandroenana sy le gardien le lalam-pandroenana ny hoe ahoana ny heviny satria zay tokoa ny esprit en constitution ny point sy ny virgule tsy azoko tiana ary manova zavatra be ny fomba fikitiana zany na de fomba fanoratra fotsiny sy dia ary noho reny rehetrarehetrareny manova ny hevitra sy ny firafitry ny teny sy ny esprit na ny fomba nandrafetana azy satria ambarantsika mandrakariva fa ny préambule na savana nando no mibata an'ilay constitution isanandiny rehetrarehetra zany sy ny fomba nandratana azy zany de zay nampitsaivony zay io zany de mazavo zany hoe na izy fepetra teteza mihitsy ara tsy resahana mihitsy zany ao anatin'ny lalam-pandroenana décret ngeny namoronana sy namonone an'zany esprit na constitution zany ary tsika mahita am'izao fotoan'izao rendresantsika ao anatin'ny code électoral mikasika le fanomezana zo ho an'reto diaspora hifidy reto de amoronana décret indray zany ahafahana mame alalana an'ireo nefa ny lalàna raha erasihana texte andresantsika na loha dia ambany lalàna sy ny lalam-pandroenana zany resaka décret didi-panjakana zany tsy mety zany e ary zany tabatabatsika hoe tsy mandeha araky ny tokony izy le zava-misy eto fa ezany le mpitondra entina mokondohany fotsiny le izy satria meritreritra izy fa vahoaka efa reraky ny anoanana vahoaka tsy afaka miteny vahoaka tsy afaka mijery vahoaka tsy marenin'inona misy eto de azo atao am'izay naovana azy karaha te etiketsika am'mpanao politika hiteny an'zany de ampitahoriny hoe atteinte à la sûreté intérieure de l'état sy ny sisa zava-doza no misy am'izao fotoan'izao zava-doza no misy am'izao fotoan'izao mbola hoetitsika iadevitray rehefa aveo fa mbola ho avy eto député Jerry akaina kely fotsiny député Alain Ratsimazafy rehefa aveo isotrany araka amitsika de omeko fotoana kely izy amaky commentaire vitsivitsy a de iverina eto iaraka amitsika député Jerry a de aveo iverina iaraka marana indray député Alain Ratsimazafy satria asiana fandaminana kely sy endrika hafa kely indray ny fandaratsika zany a eo moa zany le hoe tsy mahay namana rina fa eo koa le tsy maintsy mba omena sehatra isotrona rano ny mbandray anjara rehetrarehetra zany fa mbola ho avy eo ihany dona rehefa aveo député Alain alefatsika reto commentaire reto de io makoa ma député Jerry iaraka amitsika eto zany raha mananjaona Evariste mba ataovy kopatanana kely zay avy atya miandra arivo faratsio de kopatanana ho anareo any faratsio rehefa miresaka faratsio de tsaroko avy atrany le faratsio a tena tanàna mahafinaritra mamokatra legioma tena tanàna azo lazaina fa tena misy arena voajanahary be da be fa anisany mampatahotra foana rehefa fahavaratra amin'ny faratsio amina resaka varatra na tsiaro an'izay mihitsy rehefa tonga tamin'ny faratsio zany satria tsy lavitra an'le toerana nandehanana iny izy varatra mipoka miorokoditra foana ateo hoe anekdoty kely zany rehetrarehetra zany fa kopatanana ho atsika miandra arivo a faratsio hitantsika tsara zany tanàna zany mamijomanda ranjarivo miaraba finaritra ny mianakavy io de miara-manonja mirary fahasitrana feno namana rina andrianaly rabe mananjara manaraka atsika rina de voaray an'riny zay fanazava-kevitra no etitsika teo zay izary nytoy andray mbola izy ihany ty
ay mbola ho amin'ny mamijô ihany ty miaraba finatra ry mm menakavy mirary fanasitranana de mbola mitoy ihany ho andrina andrianalina be mananjara tiako be fihetsika dada tamin'iny fiaonana tamin'ny asasiny zay tena sa nijoro na itsy fiteny misaotra dada de misy an'le koerakoerakoera zany la hoe koera moa zany a miaraka am'izay misaotra dada zay avy amin'ny fo mihitsy zay a ho amin'ny président marikaravalomana iandry eriso salama tompoko mamiangavy re zahay ho fijerenana teo tomasina fa efa hoherinandro tsy mandeha ny mbs de minotsika zany fa hitany namana teknisianna ao ambadika ao zay a eferinandro tsy mandeha ny mbs de mba ampitao vaovao kely namana teknisianna ifampitana zany a ho an'ny mpijery sy mipiaino atsika am'zao satria tena tsy mahazo ohatry zareo tsy maraka etsika Montpellier miaraba atsika ny a Montpellier any tena manaraka ny raha ty Madagasikara mihitsy ohatry zareo any Montpellier any a anisan'ny mpanohitra ihany koa manana maizy azy ary tsy mitetsy ino zany tsy matao masomena amiteny a mijery ny zava-misy a ny etsika Montpellier zao nambarana aza mba minomino zay lazay ny ACC fa hoe iova ry zareo ny asa vita no hitsaratsika azy dioviny lisy mpifidianana ovainy se nisy ACC izay vao miresaka fifidianana zava-be mihitsy zay a nentiny etsika Montpellier zay miarabatsika any divinina re rabaroelona mila miomantsika fa tsy hoe mampanantena ny ACC fa hanao lalao madio dia ino tokoa aza adino fa ny mpifaninana enjana be raha angalatra nosy divinina zany zay a finara be tafika avere bulletin multiple taloha io fa alatra be io bulletin unique io misy documentaire zay mahakasika an'io fa ny papier hanaovana bulletin unique hafa mihitsy ary efa coché amin'ny stylo izy io dia 10 minitra 5 minutes eo ihany dia levona ilay soratra amin'ny stylo fa amseho moramora lay efa précoché ny bulletin multiple dia ahafahany rehetra manaraka tendance eny anivon'ny fiarahamonina hita vetivety eny an-dalana eny zay a vitsy mpifidy rehefa vita ny élection ny alatra mety isy amin'io bulletin multiple io de hoe ataon'izy ireo zay tsy ahatongava ny bulletin any anaty bureau de vote zany tokoa ny teo aloha zany tena tsara be fanamarian'ny finat eo a anatin'izay hoe resaka bulletin précoché sy ny fomba fanaovana azy zay io nge hoe modèle aty Afrique io tsy modèle any Europe io resaka bulletin unique io sy resaka CENI io fa aty amintsika io ny imposé na amina firenena zay a africaine sy mandalo crise politique aty Afrique rery any fa ny Europe tsisy mampiatra an'izany na am'ireo pays any atsinanany zany fa ny azy de mionona amin'io ny anazy moa zany efa électronique fa izy de mametraka mazava tsara mihitsy ny amin'ny hoe matoko ny rapitsana eo anivon'ny gouvernement tamikarakara fifidianana izy fa tsy zany seny zany ary ny azy ny cour constitutionnel mamoaka voaka mpifidianana tsy misy an'izany hoe fitonjato ny fitarainana ataonao de tsisy ray am'ireo azo raisina fa tsy mitombona tsisy an'izany tena hoe tena mba hoe jerevan'le fitsarana avy zany hoe mba misy mitombona fa raisiny fotsiny le izy azo raisina manko hoe manitsy foana satria indraindray mifandiso le izy rehefa ambarako zany mampalahelo ary mampahonena zava-misy miraba député Zererandrembolay zao ndray tsika voatafy araiky eto de mino fa maro be ny vaovao zaraina avy any aminao any miatrika ampijery ndray tsika nandritra an'izay fotoana maromaro tsy nifankahitana zay ho amin'ny adidy amanandraikitra anareo solomamboaka misaotra betsaka na mifitenenana faniry ary miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy rehetra zay manaraka izao fandarana zao na ny ampitan-dranomasina any na ny eto Madagasikara ihany koa indrindra ny vahoaka navaradrano zay toerana na voafidy any tena dia miaraba manokana ny vahoaka navaradrano ny tena koa ino moa ny adevitra zay tena nangalatsika fotoana misy député Géry resahana n'le resaka fionana zay ny antsony ny ACC fizaram-baovao zany izy manoloana ny raha mpifidianana ny eto Madagasikara zany satria efa mamofopofona 2023 moa zany raha mpifidianana ny eto Madagasikara de tapataona aty aorina zany alohan'le fifidianana zany satria manitsaka ny hiditra amin'ny fahenina ny volana mihitsy ntsika zany zao zany hiditra ny tapataona na de anatin'ny hoe fahadimy volana ary tsika anatin'ity taona 2020 sy 2021 de manao an'izay science d'information zay le ACC
tena zava-dehibe misy iny ary tena raha nyrehetra masakaiky mino a fa manakambary ianao député zay rirandrembolainy alohan'ny handiniantsika aloha hevitra hafa satria tena mbola iny tsy azo tsinitsiniavina le resaka ACCT sy ny fifidianana satria ain-dehibe an'ny firenena zay vidina lafo tahakan'izao hitsahantsika zao hoe mividy lafo ny vokatry ny kitoto ny vokatry ny fanapahan-kevitra diso tamin'ny taona 2024 zany ny firenena am'izao fotoa zao de ipotika sy latsaka kady zay azo lazaina fa tena bokatrosa tsy mahita zay tena hitantanana azy le fitondrana le vahoaka koa ao anatin'izany rehetrarehetra zany de tena sarotra mihitsy ny entina ilazana fa tena vahoaka matanjaka fa marefo manaraka an'le faharefon'ny firenena lay vahoaka sy lay fanjakana. Ya marina tokoa zany namana faniry ary anisan'ny hoe zava-dehibe no atao hoe ny sininy atao hoe karazana fifampiresahana ny vatana raha zay ny azo ilazana anazy mba hahafahan'ireo mpanao politika sy ireo lehibe anantoko milaza ny zavatra tsy nety teto amin'ny tany sy firenena tamin'ny atrehana n'izay atao hoe fifidianana fanesesy zay tena hoe nahitana fanakianana be dehibe ary nahitana lafin-javatra maro zay atao hoe tsy nafahana ny siny zay mangarahary zay teto amin'ny ny atrehana zay fifidianana zay teto amin'ny firenena zany de reny zavatra reny tsara ny siny izy ireny mba aizan'ny atao hoe tompona andraikitra voalohany zay misahana fifidianana na koa ny ACC hoe zay ny feo ary zavatra nisy teto amin'ny firenena ny zavatra tianambara ato zany de hoe raha naheno an'izay atao hoe fitarainana sy atao hoe zavatra tsy nety rehetrarehetra zay hoe ny ACC de tena ijoro amin'ny teny hoe mangarahara ijoro amin'ny hoe tsy fiandanina amin'ny andaniny na amin'ny ankilany ihany koa na atao hoe amin'ny olona zay mety nametraka azy eo ihany koa zany satria raha zavatra misy mantsy de misy lalam-pandroana eto amintsika fa mifampiarana azy tsy mandeha amin'izay loniny zany ka reto ACC vaovao reto ve azo antoka fa tena hoe anaraka an'izay lalam-panorenana sy lalàna velona eto amin'ny tany sy firenena zay ny antony mantsy de raha ny fahitana ny zavatra tsy mety rehetrarehetra na tany amin'ny CENI na tamin'ny ACC ihany koa zany zay voavolaza namana faniry teo hoe azo raisina fa tsy mitombona reny zavatra reny de tena hoe zavatra tsy fahita eran-tany le zavatra reny ary zavatra tena nisy amin'ny mamofady satria erahantsika mahafantatra ny zavatra misy amin'izao fotoana zao fa tsy misy fitoniana eto amin'ny tany sy ny firenena mihitsy ny atao hoe fipetrahana filoham-pirenena anankiray zay tena hoe nahitana olana tao anatin'izay fifidianana zay sy nahitana olana tao anatin'ny valim-pifidianana ka eto nisy aingana sainy atao hoe nareo amin'ny ACC hoe nareo moa fa nilaza fa tena hoe anova fomba fiasa ary tena ijoro amin'izay atao hoe mangarahara zay de misy matoko zay fa ho tanterahanareo zay zavatra zay rehetrarehetra zay namana faniry no atao hoe zavatra efa nidinidiniana sy mifampiresahana ihany no nafahana nentina teny amin'ireny fiantsona na fanasan'ny ACC reny zany ary efa nazavain'ny président Marc Ravalomanana teo hoe reto ny zavatra be dehibe lesoka nefa raha am'izao fotoana zao ihany koa de raha mifipetraky ny CENI de ahitana taratra fa ohatrany tsy de mbola isy ny fifidianana mangarahara am'izao fotoana zao ka io zany no isarena ny sainy rehetrarehetra hoe tsara ihany ny siny le fikonan-dom-pirenena tsara ihany ny siny fifampiresahana alohan'ny rosoana amin'ny fifidianana ny antony mantsy de be dehibe ny atao hoe pomba amin'ny fitondrana am'izao fotoana zao efa miazakazaka any amin'ny resaka atao hoe pré-campagne mihitsy raha zay ny azo ilazana anazy hitantsika ny amin'ny ainamanjereny raha de efa manary efa miteny eny daholo ny atao hoe mpanohana filoha am-perinasa am'izao fotoana zay mbola manohana anao zay milatsay ianao manohana anao zay milatsay ianao zany rehetrarehetra zany zany tsy tokony mbola ho atao aloha fa ny zavatra tokony ataon'ny fotonim-panjakana am'izao fotoana zao de tokony hoe fampandrosoana firenena sy fijerevana ny sosialy vahoaka aloha fa ny fifidianana mbola amin'ny herintaona ka zany rehetrarehetra zany no tinambara hoe misy ihany ny atao hoe miazakazaka alohan'ny fotoana zay mbola tsy fotoana fiazakazahana namana faniry ka mila mampatsiaha foany tsika
mila miteny foantsika eto anivon'ny zao fandarana miara-manonja zao satria be dehibe ny olona efa tena tsy ao anatiny indrindraindrindra mpanao politika eto amintsika efa tena tsy manaraka an'izany lalàna vely eto amin'ny tany sy firenena zany ka tsara ihany tsika mba mieritreritra hoe tany lalàna ozy ny olona rehetrarehetra ozy koa ny mpitondra zao firenena zao am'izao fotoana zao hoe tany-tandalàntsika de aokotsika mba tena hampiatra an'izay lalàna zay ary anaja an'izay lalàna zay araka ny tokony ho izy zay moa zany a ny fanazava-kevitra avy any amin'ny député Géry Randriambolaina satria tena lasa vidin-dafo vidin-dafo le izy vokatra ilay fahatsoana politika sy fahatsoana teo amin'izay hoe valim-pitsarana zay mahakasika amin'ny fifidianana zay de io le resahany rehetra mandrakariva hoe tsy ho tafajabaka amin'izany tsontsika ary mailo mandrakariva amin'izay tsika manomboko zao ary zay le mahatonga ny rehetrarehetra miara amrona mihitsy hoe fikaonando nasionaly ihany ty ary io mampatahotra n'le fitondram-panjakana de mangala-pinana am'izao fotoana zao de manararoatra ny tsy fisian'le lalàna mife an'lay pré-campagne manararoatra ny tsy fisiany lalàna ihany ko mikasika an'le resaka plafonnement any anatin'lay vola hetsehana anatin'lay propagandy de afangareo ny fitokanana zava-bita lalana 22 kilometra ane le tokana amin'ny flo zay azo ny gouverneur tokanany e ampahandalana kely monja kely izy raha itsika député Géry RN 12 PK 185 plus PK 650 plus 650 zany de PK 207 plus 747 45 12 kilometre RN 12 22 kilometre de lalana pavé diva nresantsika teo am'le pavé am'le 2 milliards d'ariary le omen'le fanjakana am'le gouverneur le tsy ara-dalàna mihitsy le resaka affectation na crédit makany an'le gouverneur de iny 10 kilometatra pavé iny no zarazarainy iny amina commune ao anatin'lay faritra tatana de iny rehefa aveo rehefa hoe manao présentation le zava-bita le fanjakana zany am'le lalan'le gouverneur de sotomile présidence le communiqué avy an'le gouverneur de ohatriny navita fotodrafitra asa be da be nefa iny 10 kilometra iny no mizarazara be da be député Géry Randriambolaina any amin'ny commune marobe raisitsika zany faritra iray X misy district enina ao anatiny de reo district enina reo rehefa atotalinao misy commune 300 de reo zany 10 kilometra iny zarazaraina any anatin'le commune de lasa rary le flo zany raha ohatra itokana pavé satria le pavé amin'io manodidina amin'io 80 mètres na 100 mètres na 120 mètres na 150 mètres na 200 mètres arakaraka lay fahitana an'le lalana fa zao miembotra be mihitsy akosa alohatsika raha fotodrafitrasa nyresahana raha ohatra ka lalana nyresantsika député Géry Randriambolaina satria hitondrana fanamarena zay rehefa aveo pavé zany tany amin'ny andro fanjanahantany nanaovana amin'ny pavé akoatrin'ireo route goudronné fa efa natanjaka ny toe-karem-pirenena taty aorina de efa niezaka anatratrany hoe tsy pavé tsony ny anaovana ny lalana fa ho ataotsika amin'ny tara na goudron ary ho any an'ire toerana zay be orana ary de efa mandeha lavitra ny saina hoe ho atao amin'ny béton ny lalana ary ny épaisseur zany na ny atevony zany de manodidina ny 8-10 misy mihoatra an'izay ary misy mahita 20 misy mahita 20 donc raha pavé zany resahana tsy idéaly ny lalana eto Madagasikara amin'ny pavé fa amina firenena tena marefatsika moa zany de io pavé io netony zareo androkindrokina ny saim-bahoaka député Géry Randriambolaina zavatra ry am'izao fotoana zao potika tanteraka mihitsiny le RN7 ary betsaka ny menomenina ny RN2 potika tanteraka mihitsy ilao raha teoko mahalala tsara ny endriky ny lalana eto amintsika ho an'le fikojakojanona ny lalana le hoe isaky mividy lasantsika de misy 30% ho fanroute ao anatin'izay satria tiako manamarika atsika fa inona moa zany ny vola anaovana lalana eto Madagasikara vola nanaovana lalana tompony eto Madagasikara de ny ressource propre interne na ny vola mahadidio an'le ministère ny travaux publics zay laniny reto olo mamoaka atsika reto rehefa tonga ny loi de finance initiale de misy ny rectificative raha izay faharoa de misy le fonds routier na fonds d'entretien routier teo aloha isaky mividy lasantsy de mirotsaka ao anatin'izay lay
apahana etra zay makany fikojakojana lalana tsisy 2019 2020 2021 tsy tapopoka hoe aiza le fan route nakaizy volan-dasantsio zay efana mikarakara ny lalana ary fahatelo de zao vola avy any mpamatsy vola iraisam-pirenena reo le resahana hoe PTF partenaire technique financier Madagasikara reo telo reo tsopoko ny ahafahana mikojakoja ny lalana sy manamboatra lalana. Donc ny lalana amboarin'ny député Jerry any amin'ny Maizazy any any amin'ny toerana any Avaradrano any de lalana zay hama tompona andraikitra azy fotsiny malahelo ny vahoaka ka tokony mba hanao zavatra reny zany de solombavamboaka no manao an'ireny solombavamboaka amin'ny any am-paosiny ankoatran'le resaka siady zany zay erahana fitondram-fony be zay le hoe misy volam-panjakana ato ny lalana ataon'ny député Rastany de ao anatin'izay hoe alahelo amin'ny mahasolomam-boaka anazy ao anatin'ny boriboritany sy ny farim-pifidianana zay nahalany azy tsy ao anatin'ny volam-panjakana tsy volan'ny PTF tsy volan'ny fond d'entretien routier na volan'ny fond routier reny fa aminay pony le solomam-boaka na ny ataon'ny député Todsoa Andriamampandry ohatra sy ireo député marobe atao anatin'ny antokotika Madagasikara ka mba hitondrana fanamarena kely nga am'izay député zay resaka lalana zay satria ity moa le fanjakana tena miezaka mihitsy hoe mahavita manao fa atreto aloha zany a raha mbola mifahafantarantsika amin'ny filohan'ny repoblika manaraka tsara ny vaovao tsika rehetrarehetra ohatra ny tsy mbola nahita filoham-pirenena nitokana lalana 100 kilometatra tsika député Jerry a rokady nitokanana amin'ny fanjakana teo aloha nanao azy 8 kilometra miala avy any aminao Avaradrano Mandrapatonga aria amin'ny rond-point ny Andranombevava ny natao tany Ramena sy sisa eo amin'ny 10 kilometatra manodidina eo Ambatondrazaka eo amin'ny 30 à 40 kilometra eo ity RN12 ty 22 kilometra eo zany hoe tsy mbola nisy nouvelle construction na route ngeza be mihitsiny natao fa mbola pitsopitson-dalana kely ny vita mihoatran'le teo aloha zany de tena hoe minime tsy tantanteraka misy député Jerry. Ya raha ny zavatra eno sy nylazaina moa zany hatramin'izay de hoe efa iroso amin'ny fanamboaran-dalana ry zareo a nandrasana foana zay zavatra zay hatramin'izao aloha de tsy misy fa raha mifaratsiany lalana aloha lalana rehetrarehetra mihitsy a zafady na ny route nationale rehetrarehetra azy zany a dia tena simba tanteraka ary izy io namana fanitry rehefa be loatra le fahasimbana dia sarotra ny anamboarana azy amin'izao fotoana zao satria tsy mba hoe lavadavaka fotsiny no tapenana amin'izao fotoana zao fa tena hoe tena tsy maintsy solona tanteraka mihitsy a re goudron reny na reny tara reny a zay ngamba vao vita ny lalam-pirenetsika raha ny zavatra misy nefa amin'izao fotoana zao a dia tsy ampy vola mihitsy ny atao hoe ministera satria na ny ministra tompona andraikitra renge tsy hainona feo namana faniry amin'izao fotoana zao hoe ary io tsy ny lalana ihany fa na prime ministre ary amin'izao fotoana zao a de tsy ahitana feo mihitsy hoe zao ny zavatra ao amboaritsika zao ny zavatra ao ataon'ny fanjakana mandritra ny titoany ty a zao ny zavatra mety atao sy ndradraketra fa de amiainga avy any amin'ny filoham-pirenena foana zany hoe efa atao zao efa ho atao zao efa ho atao zao ka mifahitako anazy dia mipetraka foana le resaka efa natao teo aloha hoe ny ministre sy ny prime ministre de ohatrany hoe tsangan'olona fotsiny anatin'ny gouvernement namana fanitry satria ny antony a dia tsy hita iny am'izay hoe asa sy andraikitra nametrahana azy izy ireny fa de resaka lasany amin'ny resaka projet présidentiel foana no atao hoe asa mandeha amin'izao fotoana zao zaka moa nisy fotoana tena misy lalana zay atao hoe lalana pavé route communale nangatahana hoe fiarah-miasa tamin'ny CC Priasy de efa nanaiky zao ny tompona andraikitra atao amin'ny CC Priasy fa hoe ho atao io ry député sy ndradraketra de aveo rehefa taty aorina de hoe ianao nga manana fifandraisana manokana amin'ny président de république de ozy fa ahoana wa izy daholo ozy izy tsy maintsy mahazo lalana avany aminy a zay vao azo atao le asa tokony atao zany de zay mahatonga ana amin'ny teny hoe tsy mipetraka araka ny tokony izy tsony zany le ambaratonga am-pahefana sy reo hoe olona tokony ianao ny asa ety fotony a fa miainga avy any amin'ny resaka filoham-pirenena foana le asa tokony atao zay fahalalako anazy namana faniry hoe mahatonga an'ireny lalam-pireneny reny tsy mandeha ny mizelonony satria na ny budget zay homanina anaovana an'izy ireny ara dia tsy fantatra hoe aiza na makaiza na misy ve na tsy misy ve ary io anisan'ny anakay tena ampiakatra ny frais ato
ary tsy hameza tsiny an'ireo atao hoe mpitatotra satria izy ireo koa am'izao fotoana zao de efa mieritreritra mikononkonona ny apakatra fre zay fiakaran'ny fre zay nefa efa manambanambana ihany koa atoato ny fiakaran'ny solika koa raha tsy diso a zany retrarehetra zany zany a nininona fifehezana ny atao hoe vidinetana nininona fifehezana ny atao hoe resaka ekônomia to amitsika de za mino namana fanitry fa tsy ho voafihan'ny fanjakana io a fa tsy maintsy roso any am'izay hoe fisondrotana zay foana ny za vidinetana zany a am'izao fotoana zao izy nefa no mizaka zany zavatra rehetrarehetra zany a ny vahoaka malagasy ka rehefa mizaka an'izay ny vahoaka malagasy a dia matetika rebirebena amitony resaka tosika fameno rebirebena amitony resaka sosialim-bahoaka laharana eriseria satria efa akaiky ny fitaom-pividianana am'izao fotoana zao de zay no tsara ho fantatritsika vahoaka malagasy ihany ko satria anisan'ny mora manadinotsika vahoaka malagasy hoe aiza ny lalana tokony alera efa tonga amin'ny fotoana an'ire fividianana ireny a ka alohatsika mba mieritreritra tsara amin'ny fotoana rehetrarehetra zay am'izay atao hoe tongavantsika ny fividianana zay a mba fatapatarina ihany a ny olona tondra nytony fireneny tony fa lasa mampahantra atsika lasa tondra atsika anatin'ny fahaverezana mihitsy satria ny vahoaka malagasy am'izao fotoana zao de tena miaina anatina sakafo tapakimbo a misy raha tena hoe tsy mihinana mihitsy fa mandro fotsy a iaina ny vahoaka malagasy zany any amin'ny distrika navaratrano iny a de ahitana an'izany namana fanitry misy ataontsika hoe trangan-javatra iraindray ty ho alefatsika deputé Géry Randremolaina ivadiantsika aloha hevitra ray izy ty a de orona tsary fanadidina foy anatina minitra vitsy a nataon'ny Transparency International Madagasikara zany initiative internationale Madagasikara zany io moa zany le sampana anankiray a le mijery reo trangana kolokolo zany misy eto Madagasikara ka io Transparency eto Madagasikara io zany de nanao fanadiadina foifoy makasika ny fomba fanehoan-kevitra sy ny fahalalana fa amin'ny fanehoan-kevitra eto Madagasikara satria misy titsika andianana manko rehefa aveo deputé Géry zany satria manakambara betsaka am'izay mihitsy ianao de ity zany a orona tsary foy ity de entana ilazana amitsika hoe sarotra ny fanehoan-kevitra eto Madagasikara ary ity nahazo ny mpaneho hevitra anankiray avy any a fatra tsy matsinana nosy iny de mikasika indrindra ny amin'ny fomba ny ilazany ny zava-misy tany toerana mikasika ny vatsitsinjo fandalovan'ny batsiray ny endrika fizarana izany fanampiana izany ny zava-misy any toerana sisisy ka natozy na inona zany natezitra andreo tompona andraikitra olo-mofidy any toerana ka ny tory any Zanao zany efa nanaova ny France 24 fanadidina fanahoan-kevitra eto Madagasikara andreo mpisitona lakolosy na io Zanao na io Ravinambinina na io Malama sy ireo rehetra zay naneho hevitra Berija ohatra fa ity raiky dia orona peo sy sary vitsivitsy izy ty foy fa mamitina zavatra lehibe fa ho avytsika rehefa aveo makasika indrindra ny raharaha Clémence sy Lily zay andrasantsika ny valiny ankehitriny zany nivony fitsarandao ary
Zanorandriamanana ity dia mety manjoanao mijery io ihany koa satria izy dia olom-pirenena tsotra izay nanaitra amin'ny fiarahamonina mikasika ny zavatra izay hitany fa tsy mety dia voahenjika nefa izy noho izay antony izay tsy rariny ny fanenjehana azy io ka noho izany dia takiana ny famotsorana tsy misy atakandro ny Zanorandriamanana sy ny famelana sy fanafanana ihany koa an'ireo fanenjehana rehetra azy satria izy dia tsy nanao ininona afa-tsy nizara hevitra maha olom-pirenena azy zoany tanteraka izany. Takiana ihany koa ny fampitsaharana ny fampiroroana ireo mpiaro ny zon'olombelona sy ny mpanaitra mpisintona lakilosy eo amin'ny fiarahamonina izay mianjady amin'ny ireo olona maro samihafa izay voahenjika ny nivon'ny fitsarana izany. Aoka tompoka hitsahatra izany zavatra izany ary farany angatahana amin'ireo tompona andraikitra isan'ambaratongany ny hanafainganana ny fandaninana fampandaniana ilay lalàna fiarovana ny mpiaro ny zon'olombelona sy ny mpisintona lakilosy na ny lanceur d'alerte mba tsy hisiny ny tranga tahaka an'izao intsony. Mino sy mananteny izahay fa misy iaino sy andre izao andro izao. Ninitsika nalefy ny orona tsara sy feo foya izay nataony Transparency International Madagasikara iny zany mikasika ny Zanorandriamanana izay avy any amin'ny faritra vadivavy fatatsika moa zany misy an'izany dia any Mananjary Nosy any zany izy dia tsy nanana ny zavatra hoe fahotana mahafaty ankoatra ny tatitra ny zava-misy any etoana ny fomba fitsarana fizarana vatsiny soratosika fameno ny olana atao anatin'izany ny resaka fandalovan'ny cyclone Batsiray sy ny fitantarana ny zava-misy eo anivon'ny fianarana any etoerana zany dia nefa rany zany torino ireo tompona andraikitra olom-boafidy sy olom-boatendry any etoerana izy ka nigadra roa taona an-tranombaizina amin'izao fotoana izao dia inona mbarany Transparency International Madagasikara iny hoe takinona ny fahamoahana azy tsy misy fepetra sy ny fanenjehana fanatsarana ireo fanenjehana rehetrarehetra zany satria hitranga ohatr'izao ny Transparency zany dia mety hitranga amiko na aminao ihany koa ary zany nefa dia efa saiky hitantsika sy iainana isan'andro san'andro olona any ambany vohatra zany ny tratrana tsindry azo lena ohatr' zany efa nisaotran'izany tany Fianaratsoa publication nataona olo-kafa dia misy miditra manao commentaire dia nanao commentaire indray nampanatsy olona teny anivo ny fitandrona ny filaminana tanora tiako Madagasikara zay olona zay ny teny kely fotsiny hoe fantatro momba an'izany fanampanatsona efa tranga efa matetika ampiseho zany endrika fampiororony zany ary fanotoinina ny zosy fahalalany rehetra zany ohatra ny zavatra mitranga izay andraisantsika ny vaovao amin'izao fotoana izao député Zererandrembolaina mpiasika ny raraka Clémence Rarnirina Lilira Fararasy ireo mpanolotsaina 5 zay niakatra iny anivon'ny fitsarana anosy amin'ity androany ity. Zay indrindra ny anisan'ny manahirana na manafanitra satria mbola le resaka fampiarana lalàna ihany moa zany no anton'izany rehetrarehetra zany eo ihany koa ny resaka hoe tsy fanajana ny demokrasia satria zany demokrasia zany dia tena hoe mametraka mihitsy hoe fahalalahana amin'ny teny amin'ny zavatra tsy mety izay mety ataon'ny mpitondra na zavatra tsy mety atao amin'ny tany sy ny firenena dia reny olonireny nefa rehefa tena mamoaka ny tena zavatra marina dia lasa voatria tratrany tsindry azo lena dia lasa migadragadra fatany izy nefa mba fiarovana ny mpiarabelona fiarovana ny mpiaramonina ny joroan'ireny olonireny hoe mba ilaza ny zavatra marina ka za koa dia manentana mihitsy ary milaza hoe mba tokony ho jerena ary mba takiana mihitsy namoana an'ireny olonireny any amponja satria zavatra miady sy zavatra rariny izy any atao amin'ny tany sy ny firenena fa tsy hoe milaza ny zavatra marina izy dia izy indray no tratrany atao hoe fanasaziana zany eo amin'ny resaka zay atao hoe mahakasika manokana amin'ny mpanolotsaina Clémence sy mpanolotsaina Lilisy ireo mpanolotsaina team sasatsasany zay hiatrika ny atao hoe fitsarana androany ary Tina Maria neto hoe zavatra ohatran'ireny zany dia anisany mapetsika ny mpanolotsaina hafa ihany koa satria raha mpanolotsaina fikana varadrano sy mpanolotsaina maromaro koa dia nanao fanambarana ihany koa tamin'ny farany herinandro teo na manafaniry hoe tena manohatra ny zavatra tsy mety amin'ny mpanolotsaina atao amin'ny mpanolotsaina amin'izao fotoana izao ka tsika moa zany atao hoe misy mpitsara ary matokony fitsarana ihany koa tsika fa
tena itsara amin'ny famarinana ary tsara aradrariny an'ireo mpanolotsaina zay hiakatra fitsarana am'izao lery zao raha tsy diso na orindrina kely zao dia misy matokotsika fa tena hoe anao zay fitsarana marina zay fitsarana satria ny antony dia maneho hevitra ihany koa ny atao hoe ireo mpanolotsaina ireo ary manambara ny zavatra tsy mety eo amin'io lapan'ny tanàna Antananarivo renivohitra io amin'ny mety zavatra tsy mety na zavatra manahirana na ihany koa resaka vola na resaka fomba fiasa ihany koa de zay zavatra ohatra ny hoe manotoana ny atao hoe fandehanana any amin'ny tsy fahamarinana na ihany koa mety isehon'ny marina de zay no antony mahatonga an'le hoe toriana foana ianao rehefa milaza ny zavatra marina eto amin'ny tany sy firenena zay anisan'ny tena manahirana raha anisan'ny tena tokony eritreretan'ny tsirairay satria tsara ho fantatry ny atao hoe manam-pahefana am'izao fotoana zao fa tsy mandrakizay nipetrahanao amina toerana ray androany ianao mety manao ny olona ohatran'izao fa rapitsy ianao mety ho ataon'ny olona ohatran'izao ihany koa raha tsy mitandrina sy mandinika amin'ny zavatra atao de zany ndraindraketra zany no anisan'ny manahiratra amin'ny resaka hoe fahalalana amin'ny teny eto amin'ny tany sy ny firenena de zay no tokony mba tena hoe ijeren'ireo mpitsara ary angatahana foana hoe mba tena hitsara amin'ny fahamarinana ny zavatra misy sy ny zavatra tena marina zany ny zareo amin'ny fitsarana eo manaraka zany dia eo ihany koa ny resaka atao hoe aty amin'ny resaka fifidianana zany ny iverenana kely dia anisan'ny efa mahatonga resabe ihany koa am'izao fotoana zao ny resaka lisym-pifidianana de zay resaka fifidianana zay ny lisym-pifidianana zay nefa de tena mifandraika ihany koa amin'ny fanalana sehifokotany am'izao fotoana zao raha tsy teny fotsiny amin'ny faritra avaratrany io de tena fanoloana sehifokotany be deaibe ary reo sehifokotany reo rehefa amarinina dia sehifokotany atao hoe mpiomba ny fitondrana teo aloha tamin'ny andron'ny président Ravalomanana na tamin'ny andron'ny Hery Rajaonarimampianina ihany koa eo ihany koa zany reo atao hoe olona zay eritreretina fa tsy mitovy hevitra amin'ny fitondrana am'izao fotoana zao ka iroso zao am'izao fotoana zao tsy fantatra atoato mety andeha any ny resaka refonty na resaka fanoloana na fanovoana ny liste électorale dia anisan'ny mampieritreritra zay fanovana zay satria raha ny zavatra ilalazaiko teo de tena mety tsy ahitana n'le tena hoe mangarahara indray ny fifidianana raha miainga ny anivon'ny fokotany raha miainga sady am'izay resaka hoe fanoloana nde sehifokotany re sady tsaroa marihana nefa ny sehifokotany am'izao fotoana zao de atendrena nefa raha ny lalàna ny sehifokotany de tokony fidin'ny vahoaka mihitsy aloha de zay voafidin'ny vahoaka no mipetraka ho sehifokotany fa ny zavatra misy de tena tendrena soloana arakarak' izay tiany atao hoe olona zay tena hoe mahita n'izay hoe tsy mety sehifokotany ty araky ny eritreriny manokana fa tsy araky le safidin'ny vahoaka zay nametraka azy teo de zany ndraitraketra zany nefa tsara arahantsika maso sahady tsara efa andetanana ny vahoaka ny fotony eny koa ny mba hoe anaraha maso zay fanaovana ny lisym-pifidianana zay na ny liste électorale ihany koa eny anivon'ny fokotany ndraitraketra eny satria mety efa ho voara-maso ny any amin'ny resaka doublon na manafaniry mety efa fantatra ny mikimaky retraketra de mety iainga indray zany any anivon'ny fokotany zany mety atao hoe tsy fangararana na mety ho mikimaky zay mety ho ataony zay olona mikasa anao an'izay de manetana sady ihany koa zany ny olona ny anivon'ny fokotany retraketra eny mba hanara-maso akaiky zay resaka lisym-pifidianana zay misy vaovao oety tsika moa zany manoloana indrindra ity resaka fitoriana ny mpanolotsaina ity satria amintsika am'resaka zao zany député Géry Randrembolaina dia ny mpitoro zany no enona eo amin'ny juge d'instruction ny anivon'ny fitsarana no zany mpitoro moa de menada zany mpanolotsaina menada zay efa fantatsika hoe izy ro mitory anisy fito menada reo dia aoriana zay zany de andrasana ihany koa zany ny fandraisana sy fianona reo nitoroina fa nitondrana fanamariana lehibe amin'ty raharaha ty de hoe
raha ny fanadidinana atao tamin'izy ireo teny anivo cyber criminalité de resaka hoe fanalambaraka tamina TV sy Facebook zany zay zany no nambara fa fitorian'ny mpitoro ho an'izy ireo fa rehefa tonga teny anivondraha fitsarana lizy a dia nisy fanamarena neton'reto mpanolotsain'reto ihany a sy ireo lafim-baovao maro samihafa ny amin'ny hoe nisy kopa variraraka indray zany a nambara zany fa hoe nataon'reto mpanolotsain'reto de varina sy gaga sy talanjatay zany nisy an'izany de hoe zay zany a no nambarany teo anivon'ny mpitoro zany fa tratran'izay izy zany a betsaka moa ny efa fanazava-kevitra zay veritsika zany fa hoentin'ireo torina tahaka ny ry Clémence sy ry Lily zany a mahakasika an'ity raharaha ity zany satria mahavarina ihany zany fa neo-kevitra nisy ompavararaka nefa dia tsy narian'izany rehetra tamin'ny anivona Aina Manjery sy tambajotra sosialy zay zany fandeha vaovao am'izao fotoan'izao a miaino ny mpitoro zany a ny eo anivon'ny sampam-pitsarana am'izao fotoana izao a maindraikitra ity raharaha ity zany mbola aty ivelany kosa miandro ny fiantsoana azy ireo zany aorina ny fianoana mpitoro zany ny toriana zany a ny mpanolotsaina ny tanàna zany a eto moa zany tsika de miezaka ny manaraka ny vaovao samihafa fa akoatr'izay nitondrana ty vaovao ty to misy fanidina trano ihany ko eny amin'ny Croix eny amin'ny université Ankatso eny zany raha ny vaovao voaraintsika député Géry Randremolainy Croix moa zany de fa nilaza ny amin'ny hoe tena tsy misy mihitsy firarahina amin'izy ireo ny amin'ny asany sy ny andraikiny sy ny amin'ny fanomezana karama ho azy ireo zany ka nanao fanairana izy ireo satria tahaka ny mpandrarany université tahaka ny zareo ihany ko dia tarakarama sahirana tsy mainakanina na ny fitaovana iasana de manahirana dia azo hitantsika zao zany zava-misy taratasy izay manakatona izay eny anivon'ny Croix zay ampitaitsika ny vaovao zay mampita ny vaovao ihany tsika fa mbola manao ny fitrandraham-baovao samihafa foana am'izay vaovao voaraintsika amara-paranana ny fandalovan'ny député Jéry eto satria mbola maro andraikitra anatin'ny fivorian'ny antenimera-pirenena dia tsy aritsika député Jéry tsy resaka ny zava-misy ao amin'ny desika navaradrano ngamba na mety ho vaovao ny antokotiko Madagasikara satria efa nandroso varavarakely ny adevitra ihany ianao mikasika an'le lisy-pifidiana satria tsy mila mandromandro manandrara zany ny vahoaka malagasy am'izao fotoana zao na inona aloha adevitra mahakasika an'ity resaka liste électorale refonte rale ny resaka CNI ny resaka ACC sy ny manodidina zany fifidiana rehetrarehetra izany de tsy maintsy miomana hatrany isika ary miomana tsy mikropaka fa miomana tena amsaina tony de efa mandeha midina eny fokotany rehetrarehetra eny ary efa tonga miverina lista de mila mandray ny fanapahan-kevitra mifanaraka an'izany ihany ko fa mila mifampiresaka any anivon'ny fiarahamonina ihany ko raha ohatra ka efa mba nisy ny jery ny anarany ary mba efa nisy nanamarina ny anarany ao anatin'ny lisy-pifidiana zava-dehibe zany satria tsy mahazo manao fahadisoana miverina itsontsika ho an'ny 5 taona manaraka fa ampy zay aoko zay araky ny fomba firesaka zay efa mandeha ny anivon'ny fiarahamonina zany ka député Jéry mety mbola anamafy bebe kokoa ianao alohan'ny teny isarahantsika eto zay moa zany efa resahako teo amin'ny tena manentana ny olona mihitsy ary zany tena tokony atao am'izao fotoana zao mijery manokana sy tena anara-maso akaika resaka fanaovana liste électorale io amin'ny fotoana zay anaovan'ny fanjakana an'izay zavatra zay na izy anaty zany namana faniry dia raha ny atao hoe vaovao ty amin'ny distrika Navaradrano de tena mirongatra be ny resaka fangalahantany am'izao fotoana zao sy fanodikotonana an'ireny tan'olona reny ary anisan'ny tena azahoana fitarainana be dehibe ary zaho de miteny foana amin'ny olona rehetrarehetra hoe mba aleo mba mandeha amin'ny agan-tanàna foana amin'ny zavatra atao zany rehetrarehetra zany nefa de ararotin'ny hafa anaovana zavatra tsy fanao ka za de tena te-hiteny hoe amin'ny voamera manokana ny fananantany tenako amin'ny anteny mera-pirenena de tena anara-maso akaiky amin'ireny resaka ady tany reny eto amin'ny distrika Navaradrano ny tenako ary tsy hitsitsiko olona mihitsy raha ohatra ka tena hoe mahita zavatra tsy mazava sy tsy mangarahara ny tena amin'izay resaka olana ny resaka fananantany zay de eo ihany ko moa zany amin'ny resaka amin'ny atoko tiako Madagasikara dia efa mamaraparana ny resaka redynamisation zay namana faniry ary efa iroso mihitsy any amin'ny atao hoe fionana mbeny tiako Madagasikara eto Avakadrano zany
atsoato zany a dia zany rehetrarehetra zany moa zany no atao hoe fanetanana ny mpikambana ao amin'ny atoko rehetrarehetra dia mametraka sahady ny veloma mandrapitafa fa tapitra teto moa zany ny fandraisam-pitenena koa dia miraro soa atsika rehetrarehetra samy hotahin'Andriamanitra. De misaotra ny député Jery zany tsika tao anatin'izay faneho-kevitra nentiny tamintsika teo zay enona fa misy azo sotoma sy enona adiadina am'izay lafanjavatra marobe nentiny tamintsika teo zay iverina iaraka amintsika sady amarana amin'ny fotoana amiko tsy maintsy mifarina amin'ny 12 moa zany tsika ho amin'ny fandaminana atao nivon'ny fahita lavitra sy nena manjery député Alain Ratsimazava satria misy vaovao mitotona am'izao fotoana zao de io vaovao mitotona io zany no ezahantsika zany hitondrana ny lafim-panadihadiana samy hafa zany mahakasika ny fiainan'ny firenena zany rehetrarehetra zany moa zany de inona ny antony mahatonga antsika miteny an'izany de tsotra fotsiny amin'ny hoe misy zavatra izay tsy maintsy hoentina eny anatrehan'ny vahoaka malagasy ny farafahakeliny momba n'izany adihevitra izany. Inona moa ny farafahakeliny momba n'izany adihevitra izany dia ny fahafantarantsika ny amin'ny hoe inona mba faniriny le vahoaka malagasy amin'ity firenena ity fa inona ny zavatra hiantraika aminy sy miantra aminy am'izao fotoana izao. Marary sy mafy loatra le mahazo an'le vahoaka de zany no hitondrantsika fanamarena satria rehefa mahita le fihetsika le fitondram-panjakana de manao takiny ila le vaovao le fandehan'le raharaha de hoe mandroso Madagasikara tena efa tena miaina le vahoaka mandeha foto-drafitrasa mety daholo zay rehetrarehetra atao le fitondram-panjakana am'izao fotoana zao ary tena mitsinjo an'le vahoaka le fitondram-panjakana ary le resantsika hoe nanao daholo ny fitondrana amin'ny fandimy teo raha resaka foto-drafitrasa ny resana fa raha resaka foto-drafitrasa ny tsarana ny fitondram-panjakana amin'ny fandimy teo ity fanjakana ity mifarany tsy nahavita foto-drafitrasa be indrindra satria tsika de efa niteny teo hoe 100 kilometatra lalana taiza ny toy na tamin'ny lalam-pirenena na tany amin'ny route provinciale na tany amina route communale na route mampifandray andreo province na isaky ny ray commune no vita le fitondram-panjakana fa hatreto de mitsipona koditry ny lalana 20 kilometatra le fitondram-panjakana de ino comptabiliseny de apipiny eo fa raha mihoatra le fanjakana amin'ny fandimy rehetra teo aloha le fitondram-panjakana ka raha miresaka tsika andro président Ratsiranana de mazava be hoe navita lalana taty kosa zany filompinena zany manomboka mihitsy ary any fanjanahantany satria fantatsika ny route goudronné firy no praticable eto Madagasikara fa firy fotsiny no vita eto Madagasikara am'izao fotoana zao zay zany zavatra tokony diniantsika zany de raha mandeha tsika ty amin'ny repoblika faharoa karaha tenena hoe taiza daholo lalana zay nataon'ny fitondrana tam'izany le tiatsiko teneny de hoe le lalana tonga de lava be 100 kilometatra fa tsy le lalana apahany kely apahana anie le tany vohipeny farafangany apahany zany fa mbola adevitra betsaka ny adevitra mahakasika an'izany lalana zany fa apahany zany resantsika zany tompolasy tompo avy akoatrin'izay de le pavé de akoatrin'le pavé de le cérémonie classique le fitondrana EPP na CG na CSB2 manara-penitra de eo ihany de le blanc fitareva-paritra brown fitareva-paritra de zay hatrany no vita le fitondram-panjakana fa tsy mahita ianao zava-baovao entina de reo nefa no atao amielo lalana na aseho eo anivon'ny tontolo tserasera de rehefa mahita andreo de hoe miasa le fitondram-panjakana manao an'izao le fitondram-panjakana fa le vahaolana no resantsika rehefa aveo miaraka amin'ny député Alain Ratsimazava hoe aiza le zavatra tena tadiavin'le vahoaka am'le fiainany andavanandro ahoana ny arakaream-piainany ahoana ny asany ahoana ny fahasalamany am'le fitsaboana azy maimaimpona ahoana le cantine scolaire nanaovana tamtamma be ahoana ny herinaratra any Ambovombe zao nandefasana groupe nefa sahirana any Ambovombe am'izao fotoana zao sy mifaritra rehetrarehetra ahoana ny fahazona raha fisotro madio zany eny ny tena andrasana an'le fitondram-panjakana ahoana le fahefany vidin'le vahoaka malagasy tany saitsika foana zany na misy mahakadilo ny sofiny sasany ara tsy problème atsika zany satria zay no atao hoe asan'ny fanjakana ny asan'ny fanjakana zay mahasoa
fa tsy araka le nambarany le tale hoe tsy anjara ny fanjakana zany ka inona ny fidianana n'le fanjakana hipetraka eo mandritry ny mandany dimy taona misaotra ny député jeritsika da ho atsika izy zany resantsika zany ka ity vaovao anankiray ity de tondrana isy ny député alaina tsy mazafy amintsika fa nadiadina arao tsara ny raharaha arao tsara ny raharaha fa ny fomba fijeriny sehatra iraisam-pireneny ty vaovao ty de ezaka ny amaky ny sombony a nanao lecture diagonale ve tsy fantatro aloha zay fo mitondrana azy rehefa avy eo zany fa ezaka amaky ny sombony a de ezaka ny andika kelikely eo any zay sy député alaina tsy mazafy mahazo tsika lizy fa le fanjakana miamby io zany le fanjakana mieritreritra fa izy ny tena mitan'zay tsy vitany rehetra tao anatin'ny 90 taona na hoe de tena hoe betsaka vita tao anatin'ny 2 na 3 taona sinsisa resaka kivandivandy io raha itsika samitsika manko miteny député alaina tsy mazafy de tsisy mifampienetona ndray fo izy zay ny andreo kosa efa manenjiky reo hoan'ny mpanohana io zany an'le fitondrana fa tsy mety haiko mihitsy reo zavatra reo mpanohan'reo sy ny fitondrana hoe misy zavatra fahamarinana nge zany zavatra resantsika zany fa rehefa ny sehatra iraisam-pirenena am'izay mamoaka ny antotanisa de raikitra ny adevitra de ty zany stomma tao anatin'ny paziny 24 point mg androany vo nilatsaka vo horairay mahery teo ty vaovao ty fampandrosoana ozy izy de tonga de resako androany teto Antananarivo tamin'ny fahasivony volana me tamin'ny 6 volana sasany teo no nanoratana nampidiriny ty paziny 24 point mg ty vaovao ngeza be ty vaovao ty zao ny resahana un retard rattrapé de zany dikan'izay zany de hoe tena misy an'lay fahatarana zay tsy maintsy hotratrarina ny banque mondiale estime que Madagascar pourrait mettre une décennie ozy izy à investir à inverser la perte de revenus moyens survenus pendant la crise de 2020-2022 point mais encore les pays pourraient mettre aux izy plus de 70 ans pour atteindre le niveau de vie actuel au Rwanda en l'absence de réformes audacieuses. Ainsi, cette institution de Bretton Woods souligne dans sa présentation de Madagascar sur son site officiel. Mazava amintsika ve zany tena mazava tsara mihitsy ny fanazavany am'izay ny tena miinverse mihitsy ny perte de revenu moyen zany hoe le tena fahazony le tena vahoaka vola amin'ny akabeany mihitsy ny zany nandritry ny crise 2020 sy 2022 de izany rehefa avy eo no mitarika an'le hoe tena any amin'ny 70 taona ho avy any tsika vo atratra ny niveau de vie an'ny Rwanda am'izao fotoana zao zany zavatra hitany mpamatsy vola iraisam-pirenena de io hitantsika mazava ho azy io la banque mondiale ozy soutient que la croissance pour la grande île reste de jerevy tsara structurellement limité ka misy fetrany aniko cette institution financière parle d'une inadéquation du capital humain à des infrastructures, une forte prévalence de l'informalité et de l'agriculture d'autosubsistance, ainsi que la faiblesse de la gouvernance et des institutions. Pour l'heure, si ce n'est que pour son capital humain, Madagascar a actuellement le 4e taux de malnutrition le plus élevé au monde. Grave zany, hein? Malnutrition. Tsy fanjariana ara-tsakafo, misy koa le hoe autosuffisance alimentaire. Sy le insécurité be da be zany fomba filazana azy fa ty zany malnutrition ty zany de le plus élevé au monde. Indique que la Banque mondiale là aussi 97% de ces enfants âgés de 10 ans ne peuvent pas lire et comprendre un texte court adapté à leur âge. 97% ny ankizy eo amin'ny 10 taona eo de tsy afaka mamaky sy mahazo ny zavatra soratana ozy izy am'izany taonany zany.
les pays disposent également d'un système de protection sociale, n'est-ce, qui ne couvre que 6% des personnes extrêmement pauvres. Vao lehibe vonontotony iny miezaka mandika azy sy miresaka azy amintsika amin'izay zay sy député Alain Ratsibazafy fa 70 taona fa iza zao no mitondra le 2020-2022 fa mila 70 taona zany tsika vao atratra ny niveau de vie any Rwanda. Rehefa miresaka niveau de vie any Rwanda tonga de aingana be PIB par habitant. Raha hitana mana technicien ny PIB any Rwanda raha possible lafaly. Raha hitana mana technicien ny taux de croissance sy ny rehetrarehetra any Rwanda zay mety ahafahana mijery an'ilay satria nofinofisitsika moa le Rwanda. Ny sasany teo Paul Kagame de nentina misy aseho inge le sary valy. Nentina misy tamin'ny 26 juin 2019 i Kagame tonga teto Madagasikara satria zay malaza anaty Facebook mba teo président mitovitovy any Kagame manko ny sasany. De nentina teto mihitsy Kagame de hoe tena nanana an'le fahalosoana goavambe aty Afrika na salamizany. De tena manana filoha tena bâtisseur, manana filoha tena manao zavatra ngeza be misy le malagasy mitovy an'ilay any Rwanda. Fa ay mbola mitady 70 taona vao tonga am'izany kasa izy miteny io hoe mila manda zao sisisa efa fatapatatra zao fa zao raha vao tsy manaraka ho atsika de amidiny reto amin'ny 3 ariary. Zay le problème zany ka manakambara am'izay député Alain Ratsibazafy satria miaraka manady ady sy mitondra fandalinana eto zay mirahalahy am'ty marainy ty. Isika moa zany eto a Madagasikara de fantatsika tsara ny fomba mampanaony eo anivon'ny fitondrana amin'ny fanomezam-baovao zay ataontsika hoe makany amin'ny resaka diversion. Fa itindray mitoraka ty de hitantsika tsara fa ny any Bretton Woods mihitsy no mamoaka ny mahakasika amin'ny Madagasikara. Ary anisany voalaza tsara ao ny ezaka efa nataon'ny Banque mondiale na ny banky iraisam-pirenena zany amin'ny fanampiana an'ity Madagasikara ty nandritra ny hoe fitantanany zao mpitantana ny firenentsika zao. Kanefa raha ny vokatra hita zany de hoe tena mbola mila 70 taona ty Madagasikara ty vao hitovy amin'ny Rwanda araka ny efa nambara teo. Ary eto moa zany de mahavarina raha ny taremarika zay napetraka atao anatin'ity vaovao ray ty de hoe 570 isan-jaton'ny ankizy no tsy mahay mamaky teny sy manoratra ary indrindraindra ihany koa tsy mahalala akory ny tena votoatin'ny zavatra resahana aminy amin'izay hoe taona ao amin'izy hoe 10 taona zay zany hoe tsy mahazo akory zay mety ho zavatra ovakiny. Izany de mampametra-panontaniana hoe aiza ilay akona ny fiatraikany ny fametrahantsika amin'izao fotoana zao nyty fotodrafitra asa lazaina fa manara-penitra ty amin'ny sekoly maro samihafa reny zay nametrahanay teto amin'ny fandarana miara-manonja efatr'izay no hoe tena manara-penitra tokoa ve ary ampilazana fa manara-penitra ve ny fahitana trano sosanatria pokaty ilay ao anatiny zany trano zany inona moa no tiana ho resahana manana ny tena fahaiza-manao ve ny mpampianatra ary misitraka an'izay tokony karama tokony ho sahaza azy ve reny mpampianatra reny ka antenaitsika fa hitondra fampianarana tsara makany am'ireo taranakitsika ny am'ireny sekoly zay lazaitsika fa hoe sekoly manara-penitra eto Madagasikara reny. Matoa zao fanadiadiny iraisam-pirenena zao mivoaka fa ny zaza latsaky ny 10 taona aty amintsika dia maro no tsy mahay mamaky teny sy manoratra sy manana olana amin'izay fahazahoana ny zavatra resahana amin'ny alalan'ny soratra zay dia hitantsika zany fa tena mandringa de mandringa ny fanabeazana eto Madagasikara amin'izao fotoana zao. Raha patsiahy kely any tamin'ny andron'ny filoha Marc Ravalomanana dia anisany nitondra avo an'izany hoe sehatra ny fanabeazana zany teto Madagasikara. Ary efa tafiakatra tany amin'ny 520 ka hatrany amin'ny 70 isan-jato ny ankizy teto Madagasikara ny tafiditra an-tsekoly ary afaka nianatra tsara tamin'izany fotoana zany. Ary mbola tsarotsika ireo tohana maro samihafa teny anivon'ireny sekoly mpanjakany reny
anisan'izany ny fanomezana fitaovana ho an'ny mpianatra ary ny fanomezana ihany koa ny cantine scolaire ary anjatony maro ny sekoly izay napetraka tamin'izany fitondrany filoha Marc Ravalomanana zany izay na ny firenena ny vonony raisam-pirenena de nitondra fakasitrahana ho an'ny fitondram-panjakana tamin'izany fotoana zany niezaka natao tamin'ny lafiny fanabeazana tsy amin'ny lafiny foto-dravitra asa ihany mantsy ny sehatry ny fanabeazana fa izay indrindra le hoe fametrahana ny lanja ny fanabeazana eny anivony eny sekoly reny eto dia fanamariana zay tena miariary amin'ny tsy fahombiazana na ihany koa ny fiemorany firenena malagasy izao antso na fanambarana zay nataony vondriny raisam-pirenena zao hitantsika ihany koa na manafaniry ao anatin'le fanambarana ao filazana ao fa tena manindry sy mametraka teboka mazava ny eo anivony Bretton Woods amin'izao fotoana zao ny tokony hazakazahany Madagasikara mitondra ny réforme samy hafa amin'ny lafiny rehetra zany ary mbola napetrany mihitsy ara ny tokony irisotsika amin'ny hoe tokony afanganana na accélération de campagne de vaccination izy izy ino moa de fanamarina efa netsika teto hoe na ny filoham-pirenena antsika amin'izao fotoana zao raha tsy fantatra na efa navita vaccine tokoa ve sa tsy navita fa mitondra nyty hoe fanafody vita tetsy amin'ny imramo zay hoe CVO teto amintsika dia amin'izao fotoana zao de hitantsika ny vokany hoe nakaiza ny firenentsika manoloana an'ireny ary ilay vaccine zay nampidirina teto amintsika de maro ny vaccine amin'izao fotoana zao zay nompitehina noho ny fioaran'ny toetrandro zay tokony hitehirizana azy inona mety ho antony zany rehetrarehetra zany tsy misy tsara eo amin'le vahoaka malagasy zay atao ny filohan'ny repoblika ny tokony niseho modely amin'izany zavatra any takin'ny raisam-pirenena izy amin'izao fotoana zao satria malaina ny anan-dratsy ny raisam-pirenena manoloana an'ireo mety malagasy mivezivezy eto toerana sy makany ivelany reny ka sanatria olona avaty amintsika indray no mety valanaretina ho any amin'ireny firenekafo reny dia tsindriny zany fanambarana zany mihitsy no hoe tokony hazakazaka amin'ity fanaovam-vaksiny ity ny firenena malagasy eo ihany koa ny fanovaozan-drafitra na fanatsarana ireo pakady rehetra amin'ny lafim-pampandrosoana anisan'ny resahany eo ny PEM zay hoe tokony hazakazahana ny lafin'ny fitadiavana famatsim-bola sy ny fanaraterahana nyreny programanasa ny fitondram-panjakana fa ireny rehetrarehetra ireny amin'izao fotoana zao hitantsika tsara fa voateo anie ny filoham-pirenena no nitady famatsim-bola nyty PEM ty zany hoe le efa mpanantenana zay nyresahany tany aloha tany fa efa nahitana mpamatsy vola sy ny sisa dia kobakambava ihany zany fa amin'izao fotoana zao telo taona eo anivon'ny fitantanana an'izany raha-pirenena zany ny filoham-pirenena amin'izao fotoana zao zay vao mitady famatsim-bola amin'ilay tetikasa zay heveriny tanany firenena izany rehetrarehetra zany no anamariatsika fa ao anatin'ny fiamorana tanteraka Madagasikara ary mampalahelo raha nare an'le zavatra ataontsika hoe tafiditra ao amin'ny laharana faefatra amin'ny tsy fanjari-tsakafo laly Madagasikara manerana an'izao tontolo zao hitantsika amin'izany le fiamorany firenentsika amin'ny lafiny ara-toekarena ny ara-tsosialy de tena tsy misy mandeha araka ny tokony ho izy tsony eto amin'ity tany sy ny firenena ity ka anjarantsika avoaka malagasy mainika sy mijery an'izay atao hoe lalana tokony ho alea manoloana an'izany toedrara efa tsy ahitana fanantenana ho avoaka malagasy amin'ny lafiny fivoarana ny fampandrosoana ny firenena ato moa zany tena hitantsika teo le solitra teo de pitena tsy mazafy le hoe ainsi que la faiblesse de la gouvernance et des institutions fa fony zany raha fahalemeny ny fitantanana sy ny androm-panjakana zany ny ambaran'ny banque mondiale ao anatin'izao raharaha izao de mampalahelo ihany rehefa nazavany ery ambany ianao hoe tena misy an'ilay de miverina izy am'le hoe mila création d'emploi meilleur accès aux services des services de infrastructure de base une plus grande résilience des populations vulnérables io manko le nahazo antsika famatsim-bola tany Washington DC
resaka résilience iny zany na hoe famatsim-bola miatraika amin'ny vatana aniny vom-ponina zany de le nresany député teo hoe tena mila fanavaozana amin'ny lafiny maro mihitsy ny faran'izay aingana mazava be mihitsiny ohatrany recommandation mihitsy le izy hoe la banque mondiale soutient que plusieurs réformes sont particulièrement urgentes pour la reprise mazana be zany a fa asa hoe ahoana ny fomba fandraisan'ny fanjakana zany lafiny zavatra zany de izay zany ny antony mahatonga antsika hoe tena tsy zavatra mandeha zany eto am'izao fotoana zao hoe tsy zavatra mandeha ary tsy zavatra azo antenaina n'le fitondram-panjakana mihitsiny ary raha mitentsika hoe anatratra am'ty 2022 ty taux de croissance any am 5,2 tsy possible atsony zany fa ato ary izy miteny hoe celle-ci estime qu'entre 2023 et 2025 la croissance économique sera en moyenne de 5,6% soutenu par la mise en œuvre d'importants investissements et des réformes structurelles dans le cadre du plan émergence Madagascar. Tsika zany tsisy mbola ninina antenaina mbola iandry an'izay fa ho avy eo zany raha ohatra ka ho tratrary zany satria izy de nandray an'le fanapahan-kevitra zany resan'le agence de notation moa zany basé am'izay zany tao anatin'ity fanadihadiana ty zany ny associé sady mpanao gazety fomba fijeriny am'izay miresantsika ao anatin'izao zavatra ao ka le olana ao anatin'ity zany zao de hoe aiza le PEM satria le plan émergence Madagascar zany le drafim-panarenana Madagascar nambara tamin'ny fampelezan-kevitra UM mivadika PEM hoe io ny lalana ahafahana mivoaka amin'ny fahantrana efa hita amin'ny partenaire ary efa misy mifamatsim-bola fa tsisy le izy am'izao fotoana zao député tsy mazava ary nandeha tinge tena le fahafambarakany le fitondrana mihitsy ny zava-nisy nandeha tany États-Unis tany Washington nandritra le fivoriam-be zay fanao isa-taona ao anatin'lay réunion de printemps ny banque mondiale sy ny FMI de nentina tao lay inona moa ty izy te plan national de redressement post cyclonique sy lay plan émergence Madagascar fa le poste cyclonique amin'ny alalan'lay plan national de redressement ihany ny nahazotsika fa matsim-bola fa le PM tsy nresahan'le fitondrana mihitsy fa mangidy aminy rorana tonga avy tsisy manao combien le PM de le lalana 400 millions de dollars efa nresahana tamin'ny volana marsa sa volana aprily izay le fanambarany solotena amin'ny banque mondiale eto Madagascar ary nresahany teo nivon'ny ministère en travaux publics fa nahazotsika n'le financement 400 millions de dollars anamboarana ny RN10 sy ny RN6 angaby izay le aty antsoy bialanana RN6 ve sa 36 sa 35 manodidididiny eo le izy zany hoe aty amin'ny Sofia misy de le aty atsimo misy io efa nambara tany amin'ny volana marsa na tamin'ny volana aprily tany hoany fa azotsika io 400 millions de dollars io donc confirmation an'izay fanambarana nataon'le solotenan'le banque mondiale eto Madagascar zay no netitsika nandeha tany ivelana de nanao sony de iny napoka be fa le PM zany anatin'ny PM daholo zany ny resaka secteur rehetrarehetra na tertiaire na primaire na ny secondaire tout ny resaka tourisme ny resaka agriculture ny resaka angovo ny rehetrarehetra de dikan'izay tsy mandeha le PM fa mitady lalan-javatra hafa zany tsika député NR tsy mazava de mandeha fotsiny le flou zany jojorombona zany le fanjakana de manao fitokanan-javatra kely pavé sy ny sisa zay le nresaka eo pavé zany nge tokony amin'ny be ny tanàna zany tokony any chef de région zany lalana 22 km zany sady any chef de région zany sy ny gouverneur mazava gouverneur moa zany sy ministre ny travaux publics ya hitakeo anazy ane zany raha tokony izy izy amin'ny filoham-pirenena andeha hilahatra amin'ny lalana 22 km 15 km 8 km taiza teto amin'ny tany république Madagascar nisy filoham-pirenena nilahatra amin'izany pont Bele pont ngeza be tena famatsim-bola ngeza be tena aminala ohatrany Kamora ohatrany Fanarana sisy ohatrany Rifaty tesy zany ny laharan'ny olona teto satria beton ngeza be reny sy pont Bele ngeza be mihitsy famatsim-bola goavana nouvelle construction na route resantsika foana zany 1 kilometre zany ny
filoham-pirenena fa tsy ohatrany antsika hoe 10 kilometatra mahery de iny filoham-pirenena de mandeha pavé kely 80-100 mètres 150 mètres 200 mètres ery amin'ny commune nga am'le siadry be da be manao an'izany e hitany député Alain Ratsimazafy zany eo misy azy eo Tsimorano pitsaka manao an'izany fa reno aseho le izy entina ilazana sy anakomana mason'le vahoaka fa hoe miasa le fitondram-panjakana fa io avoaka amin'ny banque mondiale mazava be mihitsiny mila fitopolo taona nareo ry malagasy raha te hanatratra niveau de vie any Rwanda de inona zany ny andrasana an'le fitondram-panjakana de ilaza zao le fitondram-panjakana hoe mandainga zany ny banque mondiale de ilaza ndray le communication le fitondram-panjakana fa diso ny atotanisa any amin'ny banque mondiale nefa izy mamatsy volanao omaly ny omaly androany amintsika amiresaka io andro mivondrony européanina androany anao fivorina mivondrony européanina de anao fanambarana reo satria reo tena manampy amina resaka infrastructure eto moa zany Giovanni Giloramo iresaka momban'ny fanampiny sy ny fomba fijeriny a Madagasikara ohatra zany ane le zava-misy eto Madagasikara e ka tsy fantatrinay aloha bedy hoatsona ve zany zao zay zao ny andrasantsika hoatsona ve zany zao le banque mondiale député Alain Ratsimazafy de tsy mety ny zavatra nyresahanareo mandanginareo manao propagation de fausse nouvelle nareo ty va misy zavatra ho resahantsika fa any amin'ny fandana zany malaza ngamba ny resahantsika amin'io resaka hoe établissement scolaire public hoe 100 ny vita tao anatin'ny fahaleovatena tena mahamenatra tena miteniteny foana monsieur le président any anatin'ny compte Twitter anao meo sombony kely fotsiny nge fa le anatin'ny compte Twitter anao no miresaka an'izany hitany rehetra nety de mivoaka daholo be da be ny olona miresaka am'izao fotoana zao hoe aza mavandy mba tsy rariny kosa miteniteny zavatra jerevo le izy 510 2 points c'est le nombre d'établissements scolaires construits dans tout Madagascar depuis l'indépendance 480 c'est le nombre d'entre eux que nous avons construit en 3 ans depuis le début de ce mandat pour les enfants de la jeunesse malagasy force dimanjato izy izy nombre d'établissements scolaires vita teto Madagascar nanomboka tany fanjanahantany fahaleovatena azafady indrindra fa 20% no vitatsika nandritry ny telo taona tao anatin'ny telo taona nanomboka tamin'ny fanombohan'ny mandat ho an'ireo zaza malagasy tanora malagasy andre kaiky anao hitondratsika fa na de dina manokana io afandarina zany malaza fofony fotoana fa ity resaka banque mondiale ity tsy azontsika minimisena de asa zany zay azo an'le banque mondiale ndray interpellen'le fanjakana hoe taizany nazonareo an'io fa maninonareo mamoaka an'io taizany nazon'le pazo any raisitsika namoaka an'io tao anatin'ny site officiel amin'ny Bretton Woods ny nazony zareo amin'io de hitantsika eo fanarina fa tsika moa miresaka vaovao député Alain Ratsimazafy reny moa zany ny zavatra misy eto amintsika amin'izao fotoana zao ary atao hoe fa miakatra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny tombana ho an'ny Madagasikara amin'izay le hoe fiamorany ty firenena ty mihitsy amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'ny lafin'ny ara-ekônomia sy ara-tsosialy ary indrindra ihany koa amin'ny lafim-pitantanana amin'ny tsy fahaiza mitantana satria hitantsika reny nambara tsara fa tena ilaina ny famiatrahana ozy isy farak'izay aingana zany natao hoe réforme na ny fanovandravitra na ihany koa ny fanavozana amin'ny paikady rehetra ahafahana mamoaka an'izao firenentsika zao raha tsy izay dia mbola ho lavitry ny afo ny kitay ozytsika malagasy ary raha zany fitopolo taona zany no andrasana namana faniry de ampio fitopolo taona ny taonanao mbola mety hoety ve tsika satsia am'izany fotoana zany fa hany zany vao mba hitovy amin'ny Rwanda Madagasikara raha ohatra ka mbola manan-karena tsy mbola hoe lasa lavitra akory fa atao hoe mbola vao mitovitovy amin'ny Rwanda tsika afaka fitopolo taona ataoko fa any amin'ny taranaka faramadimitsika zany vao atratra an'izay niveau économie zay ity firenena malagasy ty ary misy andraikitry le fanjakana satria nambara mihitsy am'le mode de gouvernance sy le institution zareo nge no mitondra zay le gouvernance eton'le fanjakana le institution andro zareo daholo maro anisa rehetrarehetra ary milalao am'izay tiany lalovina izy zany zava-misy ary nyresahana atao anatin'lay ka zay indrindra anao namariatsika am'izao fotoana zao hoe matondy firenetsika apetraky ny olona ao anatin'izay hoe sokajy
na firenena mahantra zay a dia anisan'ny fototra lehibe amin'ny tsy fahombiazana ny tsy fahaiza mitantana. Io a apetraka foana io zavatra io. Raha nahay ny tantany ireo mpitondra amin'izao fotoana izao reo tsy ohatr'izao Madagasikara. Teto nge tsy mbola nisy fanoerana ka nandeha mbola hoe nandeha nidina teny an-dalambe na sala amin'izany fa mbola nanaja foana ny rafitra izay nisy teto amin'ny tany sy ny firenena. Ary ny rafim-panjakana rehetra misy eto amin'izao fotoana izao a dia atao hoe eo ampelantanany zany pomban'ny filohan'ny repoblika zany avokoa ny rafim-panjakana rehetra. Ninona rafim-panjakana misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Zany hoe tsy misy ny tokony hosakana tsy ahafahana mampandroso an'ilay firenena. Maro ny filoham-pirenena nifandimby teo. Tsy nanana an'izany majorité zany koa ny ary. Na teny anivon'ny anteny miaram-pirenena, na teny anivon'ny anteny miaran-doha olona. Raisiko manokana ny tamin'ny fitantanana teo aloha fa anisan'ny sahirana ange zany filoha Rajonary Mampianina zany nitantana ny firenena satria tsy nanana solombavam-bahoaka teny anivon'ny anteny miaram-pirenena. Fa ainy nampiakatra ny tany arikarena faobe. Na izany zany atao hoe sakatsakana nisy teo aminy tamin'ny fitantanana na raha amin'izao fotoana izao ny 80% dia IRD ny anivon'ny anteny miaram-pirenena. Ary ny any amin'nivon'ny anteny miaram-doha olona moa dia efa 570% n'izy ireo dia mpiara-dia amin'izao fitondrana izao. Inona raha ny sakana? Tsy ahafahan'ny firenentsika mandroso fa dia hoe any amin'ny lafin'ny tsy fahaiza mitantana no tena fototra lehibe mahatonga antsika amin'izao fotoana izao tsy tafavoaka mihitsy. Na androm-panjakana rehetra zany. Any anivon'ny ACC irahantsika malala izy menakaviny eo. Any anivon'ny CNI izy menakaviny eo. Any anivon'ny anteny miaram-pirenena izany rehetrarehetra zany dia ampy ahafahantsika mandrefy an'izao fitondrana izao hoe matoa tsy tafavoaka Madagasikara dia ilay mpitantana mihitsy zany no tsy mahatafavoaka baolina amin'izay lafim-pitantanana ny raharaham-pirenena eto Madagasikara zay. Le fitopolo taona resahany manko ty député lera tsy mazazy le banque mondiale de manoranora-pona misy aloha zao fa de ho tezitra am'ireo ndray le fanjakana moa zany satria zao rehefa kajitsika manko le fitopolo taona mandaray 5 taona de raha zaraintsika zany le fitopolo taona io a de zaraina lazaina mandaray zany 5 taona zany a de vitantsika firy mandaly izy de zany hoe fitopolo zany zaraintsika 5 de mame 4 14 mandat zany zany hoe ty mandat ray ty zany plus 13 ty mandat ray ty zany a le 2019 zany a sy 2023 zany ao tsara li zany a zany hoe 2018 teo zany lizy de plus le 2023 efa installé le filova vao iny mandat ray de plus 13 mandat tena ohatry ny enjana be zany a mbola mila 13 mandat zany zany hoe 14 mandat au total zany vao mahavita manatratra niveau de vie mitovitovy any Rwanda tsika niveau de vie mitovitovy any Rwanda fa tsy hoe zay tsika zany vao firenena ampindrana ny Comore satria Rwanda mbola tsy de mampindrana tsy ohatry ny Egypte andeha ho any Egypte manko zareo zany zao hiresaka momba an'le hoe autoroute sy ny sisy io zay tsika zany vao afaka mieritreritra hoe mbola hiala tsy fantatsika na hiala an'le banque mondiale sy ny FMI sy le Union européenne le bailleur traditionnel atsika zany fa mbola tsy mpanakarena zany tsika eo fa anatratra satria Rwanda mbola tsy faninana mpanakarena eran-tany mbola sarotra ny ilazana azy hoe pays émergent fa izy koa mbola en voie de développement. Tsy mba hoe tovilarana ny Amerika tsika fa tena mbola ty amin'ny pays africain ty no de tsy fantatra zany zao raha ohatra zany zao jerevantsika hoe tena hoe aty amin'ny tena afaka fitopolo taona tsika vao lahatra amin'ny matanjaka raha be zany fa mandeha fotoana député Alain Tsimbazafa mety manana fandaram-potoana na redynamisation atoko tiako Madagasikara ho Tsimondrano de aloha faraparana antsika amin'izay satria efa tsy maintsy amaky soratsoratra koa isika zany rehefa aveo de amarina rehefa tonga lera ya efa amaraparana moa ny fotoantsika androany de manatitra ihany koa ny fisaorana antsika menakavy zay nanjoy hatramin'ny farany ity fandarana miara-manonja ity eto ampamaranana dia tsara tokoa no miverina kely atao anatin'ny district n'Antananarivo Atsimondrano zay mahakasika ny hoe redynamisation na ny fameloma maso ny antokotiky Madagasikara aty anatin'ny district n'Antananarivo Atsimondrano ka anjarany ao amin'ny commune Andorany fotsy zany zao amin'ny Asabotsy ho avy zao
zany hoe ny bro politika nasionaly mihitsy a zany miaraka amin'ny solombavam-bahoaka moa zany mpikambana ao anatin'ny bro politika nasionaly ny solombavam-bahoaka Ialaindratsimbazafa zay za miteny eto io a dia miantso atsika mpikatroka eny fotony rehetra tiako Madagasikara ao anatin'ny commune Andoharany fotsy mba hamonjy an'izany redynamisation zany na ny fameloma masony atoko ao amin'ny école privée Petit Pré moa zany no anaovana azy amin'ny asabotsy ho avy zao manomboka amin'ny roa ora tolakandro koa anasana atsika rehetra zany mba ho maro itsika ny mpikatroka tiako Madagasikara ao anatin'ny commune Andoharany fotsy amin'ny asabotsy zao ny fotoana amin'ny roa ora ao amin'ny école privée Petit Pré Mandromena zany no miona itsika rehetra dia antenaina fa ho maro itsika no tonga amin'ny fotoana io satria fotoana anankiray izay atao hoe sambany nisy an'izany bro politika nasionaly zany mihitsy no tonga eny toerana mba hifampitafatafa amintsika sy ametraka an'izay pakady rehetra mahakasika ny fameloma maso sy ny fanatevenana ny izay ataontsika hoe antokotsika any amin'iny faritra Andoharany fotsiny dia manantena ny fahatongavantsika rehetra zany amin'ny fotoana amin'ny sabotsy io. Ya, makisoratsika député Ialaindratsimbazafa dia anao veloma ampijery sy ny mpiainantsika zay efa vonombonao Tovrazaka efa nanomboka tamin'ny enina sy roa arivo ro TGV sy Topolaratsiraka no nialina ny filora Valomana satria tsy zaka ny frantsay lay malagasy afaka tamin'ny vahoan'ny frantsay. Membre Biarso ao tsara la afatra nataon'ny président Ravalomana amin'ny ACC fa ny mety voka sisa fa miady mafy isika amin'ny fifidianana io efa nisy zany hoe urne misy mitondra mitsoka zay fantatra fa manohana tim de roana anaty bureau de vote gaga tamin'ny 2018 izay fa olona mamparahiringiriny no nisy olo-tenany tim atao anaty bureau de vote nefa efa fatapoko fa mapary izy mila misafidy olona apetraka eny fotony isika. Membre Biarso mitondra zay miora razana Jatova mahafinaritra hoe ifantohanareo le fifidianana fa marina tokoa le hoe halatra io bulletin unique io misy mpanao gazety malagasy efa nresaka izy io ny gasy mbola maro ny olona matahotra mandray stylo donc tsy mety ny bulletin unique sorabetsaka miora gasy tsara fa ilay fitokanana tena magagy indraindray fanamboarana ilay pavé 45 millions budget 52 millions dépenses any zareo mandritra ny fitokanana tena misy tokoa zany satria mitondra délégation maro be mihitsy le fanjakana midina any toerana zany gasy tsara navita établissement public misy 700 no izy tao anatin'ny 3 taona hono izy angamba tokony izy amin'io tao anatin'ny 3 taona ary lazainy fa 700 ny établissement public eto Madagasikara 700 nefa ny tena isan'ny établissement public eto Madagasikara nanomboka tamin'ny 700 ao tana fotsiny nefa 270 de manavendranyolona mihitsy zany ataon'le gasy tsara anatin'izay fa niokevon'izay zay arany amin'iny député Alain fa de isotra mpiaintsika de mbola manatitra an'izay fisaorana atsika rehetra zay nanaraka hatramin'ny farany ny fandarana miara-manonja tamin'ity androano ity veloma tompoko de mamy fotoana indray ho atsika solombavam-bahoaka fa devitra hafa indray ny miaraka amintsika eo dia mino zay fa betsaka ny zavatra voaraintsika nandritry ny fandarana androany iny dia miantso atsika ihany koa zany anatin'izay fa niokevitra soratsoratra zay sy mifampitana ny vaovao apita zany ary de izay moa manokatra fanadidina foana ao anatin'le fampitambavao atsika ireny makasitraka tompolahy makatelona tompoko vavy